gasy toboko vavy, faly miarahaba antsika dia faly mandray anareo koa zany ny hanivaky jery ny firaisamonim-pirenena eto Madagasikara na ny sioka am'izao ataontsika hoe fanokanana amin'ny fomba ofisialy ilay fandaharana siokan'ampela. Mamerina ny fanajana ny arifenitra rehetra dia eto tonga eto ny solotenan'ny parlement, tonga eto ihany koa ny solotenan'ny ministère d'État en chargé de la refondation, tonga eto ihany koa ny solotenan'ny UNFPA, eto ihany koa ny solotenan'ny projet maneho izay toanan'ny vondrona Europeanina, dia isika société civile ihany koa dia ny mpanatrika rehetra tsy ankanavaka na ny vehivavy na ny lehilahy. Androany zany tsika de hiatrika an'le ataontsika hoe débat mitondra ny lohateny hoe vehivavy mandray fanapahan-kevitra antoky ny fampandrosoana. Iroso eo tsika rehefa avy eo fa somary anao tsy hakelo inona le atao hoe hanivaky jery ny firaisamonim-pirenena sioka. Izy zany de le ataontsika hoe presse indépendante de la société civile. Manan-danja zany amin'ny ataoko hoe amin'ny sehatra fanomezam-baovao ny olom-pirenena, amin'ny sehatra ihany koa ny ataoko hoe fanabeazana ny olom-pirenena, eo ihany koa ny ataontsika hoe fanamafisana ny fanjakana tsara tatana, bonne gouvernance, dia ny fampiarana ihany koa ny démocratie. Tsy adino koa anatin'izay isika vehivavy. Zay zany ny antony hoe misy fandaharana manokana le atao hoe siokan'ampela izay officiellement zany le izy lancer-ntsika androany. Nahoana moa zava-dehibe ny fanomezan-danja amin'ny vehivavy. Isika eto Madagasikara dia nanao ataontsika hoe signature na convention internationale isan-karazany. Tsy ho tany saiketo daholo fa misy ny CEDAW, misy ny protocole régional rehetrarehetra ihany koa, de indrindrandrindra am'izao vanim-potoana diavin'ny firenentsika izao zany, ao anatin'ity atao hoe refondation ity, de manana sehatra ihany koa ireo vehivavy atao hoe hitandro ny ino moa zany, ny fandriam-pahalemana, ny question paix et sécurité, zany hoe ny anjara andraikitry ny vehivavy ao anatin'ny paix et sécurité. Io zany de le misy ino moa zany, ny convention 1325 ny Nations Unies. Amafisiko zany fa ity ataontsika hoe siokan'ampela ity zany de espace zany hoe ahafahantsika vehivavy miditra hatrehatra, na vehivavy mpanao politika io, na vehivavy mpandraharaha io, na vehivavy eo amin'ny sehatry ny société civile, zany hoe isika rehetrarehetra zany. Koa tsy ho lava teny fa dia atsika zany io espace anankiray ngezabe ato amin'ny sioka io afaka ampiasaintsika. Ataoko hoe teboka farany tena farany zay ho resahako tsy hoe mionona amin'ny maha-radio FM 106 fotsiny sioka, fa izy dia maka endrika cross média, de mampiasa ny plateforme numérika ihany koa zany izy zany hoe afaka mahita an'io zany amin'ny ino moa zany, d'une manière instantanée zany ny olona rehetrarehetra. Ny sioka ihany koa de efa manana partenaire any amin'ny faritra zany isan-karazany, de mivelatra zany ny sioka fa tsy tafajanona fotsiny eo amin'le hoe FM 106 araka ny soratra hitantsika eto. Koa zay ngamba ny zay no teny fohy tiako lazaina zany fa dia atsika io de ampiasaintsika vehivavy io ahafahantsika manatanteraka ny andraikitra lehibe miandry antsika eto amin'ny firenena sy iarovana ihany koa ny zoantsika. Soatra tompoko. Izao aritsika de iroso amin'ny efa naparitaka tamintsika ny débat zany mahakasika an'le lohahevitra hoe vehivavy
mandray fanapahan-kevitra antoky ny fampandrosoana dia omeko ny ravaka ny fitenenana andamina ity fotoana manaraka ity. Sotra. Enery tokilasy tokivavy dia mbola mamerina ny arahaba omba piraritsoa ho antsika rehetra miarahaba manokana ny andriambavilanitra rehetra ato anatin'ny efitrano amin'izao fotoana izao maro dia maro isika eto miarahaba ihany koa ny andriambavilanitra rehetra manaraka amin'ny tambazotra tserasera satria dia ho alefa amin'izany ity fandarana manokantsika ity. Ankoatran'izay miarahaba ireo mpanaraka ny onjam-peo ny sioka rehetra ary indrindra ireo any amin'ny faritra satria hozaraina amin'ny faritra folo izay miara-miasa amin'ny sioka izao fandarana izao. Izany hoe tsy eto Antananarivo ihany fa any amin'ireo faritra folo ireo dia anaraka antsika avokoa ato anatin'izao fandarana izao. Fandarana manokana izy ity araka izay fanambara izay ny hoe siokan'ampela iresantsika indrindra ny momba ny vehivavy izay alefa eto amin'ny sioka. Asaintsika avy hatrany ary aloha ireo vahiny hiakatra ety anoloana. Antsointsika voalohany Ramatoa Rabizavitsara Aina Rarimanga, solombavambahoaka Madagasikara, filohan'ny caucus genre. Mandroso tompoko. Manaraka azy Ramatoa Jocelyne Rasoanirina, chargée de programme, genre et lutte contre la VBG, UNFPA Madagascar. Vahintsika fahatelo amin'ity anio ity Ramatoa Estelle Andriamasy, présidente ny CNFM na ny Conseil national des femmes de Madagascar. Ary ny vahintsika fahaefatra Ramatoa Céline Hollande, avy amin'ny solitena avy amin'ny Gender Links Madagascar. Mandroso tompoko. Izy efatra miravavy ireo no vahintsika ato anatin'ny fandarana siokan'ampela amin'ity fandaharantsika ity. Ny fandarana dia efa nandeha saingy ho fanokafana amin'ny fomba ofisialy amin'izay fandarana siokan'ampela izay no tanterahintsika amin'ity androany ity. Vehivavy mandray fanapahan-kevitra antoky ny fampandrosoana. Maharitra ora iray ny ady-hevitra ato anatin'ny fandarana. Avy eo kosa omena 30 minitra isika manatrika ato anatin'ny efitrano ahafahantsika mametraka fanontaniana amin'ireto vahintsika ireto. Avy hatrany azy dia iroso amin'ny fandarana isika tokilasy tokivavy manasa antsika rehetra anaraka izany hatramin'ny farany. Omentsika Ramatoa solombavambahoaka ny Madagasikara avy hatrany fitenenana voalohany iresahany mombamomba azy ao anatiny izay iray minitra izay. Sopadekany miarahaba atsika rehetrarehetra manaraka ny onjam-peo sioka amin'izao fotoana zao miarahaba atsika rehetrarehetra ihany koa ato anatin'ny efitrano indrindrandrindra moa itsika rahavavy namana izay miaraka manao ity fandarana ity. Araka ny efa voalaza teo moa ny anarako Rabizavitsara Aina Rarimanga, mpitsara talohana solombavambahoaka ao amin'ny maha-solombavambahoaka zay miandraikitra ataoko hoe asa maromaro ihany satria zany no filohan'ny vaomiran'ny lalàna eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Zay ihany koa ny filohan'ny atao hoe caucus genre na ny anazavana anazy sofio angamba dia hoe réseau des femmes parlementaires, tambajotran'ny vehivavy parlementaire malagasy moa zany. Ary solitenan'ny Madagasikara ihany koa amin'izay andraikitro zay eny anivon'ny commission mahakasika ny vehivavy na ny commission sur ny genre eo anivon'ny forum parlementaire de la SADC. Zay angamba raha hoe ny andraikitra vitsivitsy zay sahanika eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Misy ihany koa moa angamba ny hoe tsara ihany koa ny ilazana an'izay satria efa nandraisako nanaova fandarana teto amin'ny radio sioka ihany koa ny amin'ny maha filohalefitry ny vaomera mahakasika ny fanombanana ny politika mpanjakana na ny commission de l'évaluation des politiques publiques ao anatin'ny antenimieram-pirenena tenako. Saotra to. Makasitraka anao tompoko. Ramatoa Jocelyne Rasoanirina indray ny resahana foana moa zany hoe resaka genre et lutte contre la VBG zany eto ianao anazava azy. Saotra etsaka Ramatoa Mpandrindra ary miarahaba sy makasitraka ihany koa ny mpanaraka rehetra n'izao fandarana izao. Na isika ato anatin'ny salle na isika izay manaraka en ligne. Miarahaba ihany koa ny rahavavy rehetra izay
manatrika an'izao fotoanandroany izao. Zaho moa zany dia Joseline Rasoanirina araka ilay nolazaina teo ny andraikitra sahaniko eo anivon'ny firenena mikambana amin'ny ny vehivavy na ny UNFPA dia chargé de programme pour la promotion du genre et la lutte contre la violence basée sur le genre. Iarahantsika malala moa fa ny UNFPA dia anisan'ny agence ny système des Nations Unies anankiray izay anisany miady amin'izay ady atao amin'ny herisetra zay sy ny fampiroboroboana indrindra zany ny vehivavy amin'ny sehatr'asa maromaro indrindra fa ny fandraisana andraikitra sy ny prise de décision. Dia ny UNFPA koa zany dia anisany agence anankiray ao anatin'ny système des Nations Unies izay manohana ny fitondram-panjakana amin'izay lafiny sahaniny izay. Zay zany no adi-hevitra ho arosona eto satria ny mahakasika anay manokana amin'izay hoe manampy ny firenena, manampy ny pays anankiray indrindra fa ny gouvernement teto amintsika amin'ny fampiroboroboana ny vehivavy dia amelabelatra ihany koa zay mahakasika ny atao hoe politique nationale égalité femmes-hommes sy ny fifandraisana izay zavatra izay amin'ny resaka hoe lutte contre la violence basée sur le genre ka mahatonga ny vehivavy tsy ho afaka handray andraikitra noho n'izay antony izay. Saotra tompoko. Makasitraka Andriamatoa Joseline isika, Andriamatoa Estelle Andriamasi, CNFM. Misaotra indrindra nanome ny fitenenana dia miarahaba antsika rehetra koa manatrika n'ity adi-hevitra ity sy ireo izay mijery any amin'ny tambazotra. Ny tenako moa zany arak'ilay nolazaina teo, Estelle Andriamasi, filohan'ny Conseil national des femmes de Madagascar. Zany hoe organisation anankiray izy io miandraikitra manokana fampiroboroboana ny zon'ny vehivavy. Ny tena hoe iraka na hoe mission moa zany ataonay ao anatin'ny fikambanana io dia misy anankiroa lehibe. Voalohany dia izay hoe mitondra ny feon'ny vehivavy any amin'ny sehatra fanapahan-kevitra eto Madagasikara, any amin'ny instance de décision. Faharoa dia ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny vehivavy mba tonga ny vehivavy mba ho tompona ndraikitra tanteraka amin'ny fampandrosoana. Zany hoe tsy ho anjorom-bala intsony ny vehivavy fa hoe mandray an-tanana izy ny fiainany ary mandray anjara feno amin'ny fampandrosoana ny firenena. Izany moa dia amin'ny sehatra rehetra, na ara-tsosialy, na ara-toe-karena, na ara-politika, na ara-kolotsaina. Ireo rehetrarehetra ireo zany hanamafisana ny fahaiza-manao ny vehivavy avokoa. Izay no iandraikentanay ao amin'io fikambanana io. Ka io fikambanana io moa dia plateforme na association amintsika amin'ny teny izao dia efa miisa eo amin'ny 300 eo ny association mikambana amin'io Conseil national des femmes de Madagascar io ary manerana ny Madagasikara. Ankasitrany ianao ho renitsika manaraka Ramatoa Céline Yolande, solitena avy amin'ny Gender X. Eny ary misaotra betsaka nanome fitenenana dia efa miarahaba antsika rehetra. Zany moa ny anarako via Céline Marie Yolande, coordonnatrice ny nationale ny Fédération pour la promotion féminine et enfantine, FPFE. Io FPFE io nefa point focal ny Gender X amin'ny alliance mijery le ahoana ny avancement ny égalité homme-femme eto Madagasikara dia manao baromètre isan-taona io. Ka tongavako eto androany amin'ny agnaran'ny Gender X satria membre en conseil d'administration ny tenako fa tsara marina aloha fa Gender X mihitsy nohony nanomboka ty lalagna mahakasiky participation des femmes au poste de décision. Efa nanomboka tamin'ny 2020 izy io ka hatreto mbola miezaka agnatiny foana. Tsy miasa rera nefa Gender X agnatin'izany fa efa niaraka tamin'ny association rehetra misy na ministère na ny partenaire financier efa samy nandray anjara amin'io. Saotra to. Eny ary hankasitrana ireo zany no iaraka hiady-hevitra amintsika ato anatin'izao siokana ampela izao. Iroso avy hatrany ao anatin'ny fandarana ary isika naverimbentsika matetika ny teo ny hoe lalàna momba izay fandraisany vehivavy anjara amin'ny fanapahan-kevitra, participation des femmes au poste de décision izay. Ramatoa solombavam-bahoaka aiza ho aiza tokoa moa izy io amin'izao fotoana izao izay lalàna izay inona no mety vokatsoa azo ao anatin'izany. Ia, tsy ahibina kely angambany tamin'ny taona 2023 raha tsy diso ny fitadidiako mbola
niasa teo anivon'ny ministera amin'ny fitsarana tamin'izay fotoana zay no isy ilay tolo-dalàna zay anenty ny filohan'ny antenimieram-pirenena tamin'izany fotoana zany mahakasika ny fandraisana anjara ny vehivavy eo amin'ny sehatra politika. Ramatoa Kristina Razanamasoa izay ministry ny raharaham-bahiny amin'izao fotoana zao no tompon'ilay lalàna nitondra anazy izay niarahana niasa moa zany tamin'ny Gender Link sy ny Conseil national des femmes tamin'izany fotoana zany fa rehefa tonga teny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana moa ilay izy dia voalaza fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana zany hoe inconstitutionnel satria tamin'izay fotoana zay ny tao anatin'ilay lalàna dia nametraka ilay hoe ataoko hoe nanery zany ny filoham-pirenena ny nametraka ilay parité ao anatin'ny fanendrena ireo mpiasa-panjakana ambony izay ataoko hoe raha ny lalam-panorenantsika zany amin'izao fotoana zao zay mbola miaritra amin'izao dia efa mametraka mazava tsara fa ny fanendrena mpiasa-panjakana ambony dia fahefana manokana zay nomeny lalam-panorenana zany ho an'ny filoham-pirenena zay le atao hoe pouvoir discrétionnaire ka raha nandray lalàna zany atsika taty aoriana taty dia tsy afaka zany mametra zay fahefana efa nomeny lalam-panorenana zay dia zay ny antony natonga ny fitsarana avo momba lalam-panorenana tamin'izay fotoana zay nilaza fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana zany ilay lalàna zay nentina teo anolohan'ny zareo ka rehefa izay moa zany dia tsy maintsy averina indray mandeha zany ilay fandiniana ny lalàna hatao mifanaraka amin'izay voalaza ny ao anatin'ny lalam-panorenana. Ny zavatra misy aloha hatreto raha ny tenako manokana moa zany mbola vao izao tsy mandaty no na solombavambahoaka anahy zany hoe tamin'ny taona 2024 vao herintaona mahery zany zahay no nanao zao asa mahasolombavambahoaka zao efa nisy ny fiarahana matetika ihany amin'ireo fiarahamonim-pirenena zay misehatra ao anatiny zany hoe fanajana sy indrindrandrindra fampiroboroboana zany ny izon'ny vehivavy sy ny fanajana izon'ny vehivavy zay fandiniana io lalàna io ijerevana manokana miaraka amin'izareo hoe ahoana ny tokony ataotsika mba tsy hisiana zay ihany koa any aoriana any ilay filazana fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ilay lalàna. Be dia be zany zavatra tokony hojerena ao anatin'ilay lalàna. Izy io zany tsy vitany hoe manao tolo-dalàna tsika manao volavolan-dalàna fotsiny dia tonga dia amin'izay mety hoe mahafinaritra antsika vehivavy raha ohatra hoe mitenitsika hoe tokony atao ilay parité 50-50 dia tonga dia ataontsika anatin'ny lalàna zay dia tsy maintsy ampifandraisina foana zany amin'ny lalam-panorenana. Inona ny réalité misy eto amintsika eto ahoana ny contexte sociopolitique ny contexte économique misy atsika satria ny raha resaka genre zany tsika be dia be ny fivelaran'izay misy resaka politika misy resaka développement amin'izao fa miresaka énergie amin'ny environnement sy ny maro samihafa dia ampifandraisina amin'izay ka raha ho anay manokana eo anivon'ny antenimieram-pirenena indrindrandrindra moa ny tenako amin'ny filohan'ny voameran'ny lalàna anahy dia miezaka zany hatreto aloha mijery hoe inona daholo ireo lalàna zay tsy maintsy kitihina raha ametraka an'izay resaka parité zay tsika na hoe ny promotion ny participation des femmes dans la conduite ny affaires publiques dia tsy maintsy tsika zany mijery ahoana ny voalazan'ny code électoral tsy maintsy kitihina io satria ny système électoral eto amintsika dia mbola mametraka zany tsy mijery zay resaka ataoko hoe question genre zay na ny fandraisana anjara vehivavy ao anatin'ny politika. Tsy maintsy jerevana ihany koa ny lalàna mahakasika ny parti politique izay mbola mametraka hoe ataoko hoe misy an'ilay discrimination à l'interne ao anatina parti politika zany amin'ny toeran'ny vehivavy dia tsy maintsy hojerena ihany koa zany ny ataoko hoe ny lalam-panorenana satria raha tena te hametraka an'izay ataoko hoe fandraisana anjara vehivavy zay tsika dia tsy maintsy mikitika ny lalam-panorenana ohatra ny any ataony amin'ny firenen-kafa raha ohatra hoe tonga dia tsoriko zany raha metraka système de quota tsika ohatra ny any Rwanda ny anazy ny lalam-panorenana tonga dia mazava fa avy any mihitsy ilay izy amin'izay tsy misy tony zany ilay filazana any aoriana any hoe tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny lalàna zay atolotritsika ka ireo rehetrarehetra ireo zany ny ataoko hoe antanatohatra tsy maintsy mbola lalovana dia
ao anatiny amidiran'izany zay zao ary zay nefa tsy vitanay rery fa tsy maintsy misy moa ny fiaraha-miasa amireto ataoko hoe partenaire rehetrarehetra reto. Ho an'ny Conseil national des femmes manao ahoana ny fahitanareo an'izay? Manoloana an'io lalàna io dia marina tokoa ny voalazan'ny Ramatoa Solimbavambahoaka. Izany hoe ataoko jery todika kely tsy mbola voatamin'ny taona 2024 ihany no nanaovana tolo-dalàna tany amin'ny antenimieram-pirenena mahakasika ny fametrahana an'io parité io fa efa taloha lavitra an'izany fa hatramin'izay moa dia rejeté foana le izy. Tamin'iny no hoe voafidy teo amin'ny sehatry ny mpanao lalàna fa rehefa tonga tany amin'ny haute cour constitutionnelle indray dia rejeté le lalàna. Tiana tenena zany hoe efa tanatin'ny fotoana maro ihany, efa ampolo taonany maro no efa nieritreritra hoe mila accompagner-tsika amina lalàna ity fandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ny lafin'ny fanapahan-kevitra ity. Satria ny antony eo amin'ny resaka raha kolontsaina. Any amin'ny kolontsaintsika malagasy mihitsy no mbola mametraka an'le hoe io le hoe stéréotype hoe fanaovana politika dia natao ho an'ny lehilahy, ny fanapahan-kevitra natao ho an'ny lehilahy. Tsika zany ny fiarahamonina malagasy namaritra ny toeran'ny vehivavy, nametra an'izany amin'ny andraikitra vitsivitsy hoe ao an-trano eo anivon'ny fianakaviana. Fa raha vao mihoatra kely hoe au niveau communautaire mihoatra kely dia efa hoe tsy natao ho an'ny vehivavy. Zay zavatra izay no antony tsy maintsy ametrahana ny lalàna satria raha hiandry an'izany toe-tsain'ny malagasy izany hoe hiova zay vao hoe hanaraka an'izay le zavatra tiana ho tratra dia tsy ho tratra. Ka zay no antony nametrahana an'io lalàna io. Ka io lalàna io zany araka le voalaza teo dia mbola mila hatsaraina ary jerena koa ny fifandrindrana amin'ny lalàna maro isan-karazany eto amintsika. Na ny lalàna nasionaly eo koa ireo lalàna international izay nisoniavintsika sy ny ratifientsika. Dia zay no azonay ambara amin'io fa izy io mila fifanampiana amin'izay rehetrarehetra amin'ny sehatra amin'ity mira lenta ity. Tsy vitan'ny société civile rery io, tsy vitana fikambanana anankiray fa mifarimbona ary indrindrandrindra moa ry zareo ao amin'ny antenimieram-pirenena ny tena hoe antenaina hanome tolo-tanana betsaka amin'izay ary no le zava-misy hatreto izay hita hoe tao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no misakana zany le lalàna dia ilaina koa zany miady sisika eo anivon'io androm-panjakana anankiray io satria ao dia misy mpitsara vehivavy ihany koa. Dia zay koa zany anisany paikady anankiray entanina koa zareo amporisihana mba hiara-iombon-kevitra amin'io lalàna io ary hanome torohevitra indrindrandrindra satria zareo no tena mandinika ny lalam-panorenana dia hanome izay torohevitra mba hampifanaraka an'io lalàna io amin'ny lalam-panorenantsika. Makasitraka anao ho an'ny UNFPA indray amin'izay hoe fametrahana io lalàna io izay nambaran-Ramatoa Solimbavambahoaka teo fa hoe tsy maintsy mikitika ny lalam-panorenana isika raha te hametraka an'izay. Inona tokoa zany tena hoe mahazava-dehibe amin'ny fisiany ity lalàna ity raha ny fahitanareo azy? Misaotra tompoko. Ho an'ny UNFPA amin'ny maha partenaire technique et financier azy araka le voalazako teo aloha manampy ny gouvernement à travers ny ministère samihafa moa zahay indrindra fa ny ministère ny mponina amin'ny fananana an'izay resaka lalàna zay indrindrandrindra mba fampandraisana anjaran'ny vehivavy satria araka ny fantatritsika ny eto Madagasikara dia mihoatra ny 50 isan-jato ny vehivavy ary eo amin'ny lafiny iraisam-pirenena ihany koa zany dia manana andraikitra sy adidy Madagasikara amin'ny fanatanterahana sy firosoana amin'izay fampandraisana anjaran'ny vehivavy izay. Izay manokana zany tsy ny UNFPA rery moa zany fa miaraka amin'ny autre agence au niveau ny système des Nations Unies toy ny PNUD, ny UNICEF sy ny hafa dia anisany nanampy ny ministère ny mponina ihany koa amin'ny famolavolana ny fananantsika politique nationale amin'ny fitovian-jon'ny lahy sy ny vavy na ny politique nationale égalité femmes-hommes. Zay zavatra zay zany dia anisany mifandray tokoa amin'ny tokony ho fananana n'ilay lalàna ny amin'ny fampiroboroboana ny fandraisana anjaran'ny vehivavy satria rehefa manana an'io politika io tsika ka mampihatra azy
dia ao anatin'izay zany misy ny asa be dia be zay tsy maintsy tanterahana ifandrombona ny mpiara-miombona antoka rehetra amin'izay fametrahana ny vehivavy amin'ny toerana misy azy zay satria tsy misy ny fampandrosoana raha tsy misy ny fandraisana anjara ny vehivavy ary tsy hoe mandray anjara amin'ny adina 20% fotsiny fa tokony mihoatra ny tokony ho any amin'ny 30 isan-jato mihitsy na 50 isan-jato ny fampandraisana anjara ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana eo amin'ny sehatra indrindrindriza ny fandraisana ny décision ary zay zavatra zay nefa naraka ny tenenin'ny namana atao amin'ny CNFM dia ny fiovana toe-tsaina ihany koa zany de tafiditra ao anatiny de ny fiovana toe-tsaina nefa ny tsy any fotony fotsiny fa amin'ny sehatra rehetra de tokony hisy an'izay zavatra zay zany anisan'ny zava-dehibe ny fananantsika n'ilay lalàna sy ny fananantsika ihany koa n'ilay politique nationale amin'ny fitovian-jo ny vehivavy ny lahy sy ny vavy zay amin'izao fotoana izao moa zany io politika io de natolotry ny ministeran'ny mponina eo anivon'ny conseil de gouvernement zay tokony hoe hiakatra any amin'ny conseil des ministres koa zany pour adoption de miandry an'izay mihitsy zany tsika mba hahafahana miroso amin'ny dingana manaraka saotra tompoko. Makasitraka tompoko ho an'ny gender links raha tsy resaka fotsiny tsika no an'ireo hoe firenena afrikana efa betsaka no mampiatra azy io isika eto Madagasikara moa zany dia mbola eo amin'ny lalàna hatramin'izao fotoana izao manahoana ny fahitanareo ny hoe fampiarana izany any ivelany any mandroso tokoa ve le firenena amin'ny hoe fametrahana any vehivavy eo amin'ny toeran'izay. Tiako marina aloha raha naka io initiative io ny gender links niainga tamin'ny recommandation ny comité de CEDEF. CEDEF moa voalohany ataoko hoe agnisan'ny izy mihitsy angamba no tokana voasonian'i Madagascar, ratifié par Madagascar. Convention CEDEF io de mikasika ny égalité homme-femme. De nianga tamin'ny recommandation 1355 et 1356e séance izy io. Satria naniraka hoe mba manaovanareo hoe mesure incitative afahana mi-accélérer io égalité homme-femme io. Ka raha ny tokony ho izy, les lois ratifiées manana valeur supérieure amin'ny constitution satria tsy kagasy ihany no ny ratifie le izy. Tokony magnaraka an'io zany constitution antsika. Zay ny tokony ho izy. Ary fa maro be ny lalàna novana mahakasika ny CEDEF loi sur le régime matrimonial. Nataraina daholo ny lalàna novana fa efa elaela manko io CEDEF igny. Zao vao nanao ny ty lalàna sur la participation des femmes ty de lasa dignidigny le izy. Fa raha tokony ho izy, ny constitution no tokony anaraka satria nekeny rehetrarehetra io ratification io. De raha ohatra ny jerena zany le fomba fagnatanterahana antsika gasy malagasy eto tegna marobe ny texte. Misy lalàna daholo rehetrarehetra io fa i-appliquena azy araka ny tenin'ny namako sasany ro les obstacles structurels socio-structurels io no tegna sakana ho antsika. Misy koa ny sakana miankina amin'izay social zay fogna ny satria zay raha nanao an'io nijery ny société civile, nijery ny leader traditionnel. De le traditionnel tegna niteny mihitsy hoe sao de hanimba ny soatoavina malagasy io lalànanareo io. De tegna nifandresy lahatra teo moa zay de farany naneky ihany. Tsy hoe akatoeran'ny lehilahy de lahy atao chef de famille ihany izy toteny foana fa mba miara-miasa satria le mahatonga azy le vehivavy maro anisa nefa le fandray fanapahan-kevitra lehilahy vitsivitsy kely foana manao miresaka momba azy. Lasa tsy mirindra mihitsy zany le fiarahamonina agny tegna baziny. De mba havela vehivavy zany hiditra amin'ny sehatra fanapahan-kevitra io ahafahany mba maneho hoe zao koa zavatra ilainay. Zao ny besoin-nay, zao ny eritreretinay tondragnany ity satria le réalité iainany zany tsy mitovy amin'ny réalité iainany lehilahy mihitsy. Ohatra fotsiny amin'ny taloha conseiller communaux zany lehilahy foana. Rehefa manao délibération de anao resaka sport teneniny ao.
resaka terrain foot. Fa rehefa nisy vehivavy kosa tao de fanjakana rano aloha mba hitan'ny vehivavy ao. Resaka hôpitaly, resaka momba zaza. Zay mahatsara hoe mba hampirindra ty fiarahamonintsika malagasy mihitsy no ilagna le fandraisan'ny vehivavy sy lahy mitovy misehatra fanapahan-kevitra. Io tsy ho vetivety satria ny lehilahy fa nahazo tombony. Zareo ne nampianarina rehefa marefirefy ny tokantrano de vehivavy aloha saika mandefitra fa ny lehilahy saika mianatra satria regny no hamelom-bady fa ny vehivavy no velomina. Marobe toe-tsaina ohatran'izay de lasa somary taraiky kely foana ny vehivavy. Fa ny nanomboko efa elaela zay miaraka taminao ihany fa efa magnampy na amin'ny fankalazana 8 mars io fotsiny efa magnisy valeur ny ezaka ataon'ny vehivavy. Io zany ahafahana mampitombo ny fahaiza-manao ny vehivavy, ahafahana mampitombo ny fatokisan-tenany mba ahafahany handray andraikitra amin'ny fiarahamonina eo koa. Zay angambany. Fa ho an'izy hoe any ivelany efa mampiatra n'izay hoe fampitovian-jo ny lahy sy ny vavy zay Les pays de la SADC ny andreo fa presque plus de 30%. Ohatra zao Afrique du Sud, Tanzanie, Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Namibie, rehetrarehetra io efa presque plus de 30%, nefa tsisy nahatratra 50%. Ny tanjona nefa 50% 2030. Zay ny tanjon'ny SADC. De mbola samy manao ezaka aloha amizao. Amin'ny Océan Indien efa misy manana Comore zay efa manana loi sur les parités, misy quota nefa mbola faible foana. Fa le blocage socio-culturel fotsiny tegna itovigna amintsika itovigna amin'ny Africain rehetrarehetra mihitsy. Anisan'ny olana matetika izay lafin'ny ara-kolontsaina izay indrindra eo amin'ny fametrahana antsika vehivavy, indrindra ao anatin'izany hoe fanapahan-kevitra zany sy ramatoa sy olom-bava-bahoaka, inona zany no azo ampiharina eto Madagasikara? Ny resaka ara-kolontsaina ataoko hoe araka ny voalazanao teo hoe sakana amin'ny fametrahana izay ataoko hoe fitovian-jo angamba tonga de resako an'izay izy amin'ny lahy sy ny vavy. Fa ny zavatra misy ihany koa na de eo ara izay lafin'ny ara-kolontsaina zay araka ny voalazan'ny présidenten'ny CFM teo hoe tsy andry an'izay isika zay vao hoe andeha hijery hiady ny tokony anjara toeran'ny vehivavy zany eo amin'ny fandraisana anjara amin'ny fampandehanana ny politika pirenena amin'ny ankapobeny. Amiko manokana système de quota, io tsara ny système de quota, betsaka ny firenena zay nataoko hoe fanapiatra an'izay. Raha ohatrany hoe miala tsiny mety hoe lavalava kely ny fanazavana, tsika zao raha miresaka demokrasia, i demokrasia zany dia mila hoe misy statistika tokony apetraka zany hoe mila égalité. Miresaka égalité tsika raha vao miresaka demokrasia de io égalité io misy égalité statistika zay tadiavina koa amintsika ao zany hoe ny vehivavy sy ny lehilahy dia tokony mitovy amin'ny andraikitra rehetrarehetra, amin'ny asa atao rehetrarehetra, amina karama, amin'ny lafiny rehetrarehetra zany. Zay koa no mahatonga antsika hoe nametraka nanana vinavina nametraka an'ilay hoe concept na parité na ao anatin'ny politique nationale égalité homme-femme na ao anatin'ilay lalàna sur les parités zany de efa nametraka an'izay concept zay tsika. Raha vao miresaka parité zany koa tsika dia manana sens anankiroa mazava tsara zany hoe pareil, mitovy, égal, mitovy. De ireo zavatra reo zany no idiran'ilay lalàna am'izay hoe ny lalàna dia natao anampy atsika amin'ny fametrahana an'izay concept égalité homme-femme zay satria raha iresaka an'ilay difficulté ataoko hoe social tsika lay stéréotype social zay efa misy ho sarotra amintsika ny andeha ataoko hoe tonga dia hialan'izany. Misy étape be de be tsy maintsy atao, misy sensibilisation, fampianarana maro be zay tokony ataotsika fa mila miroso zany tsika. Zay mahatsara an'ilay hoe système de quota zay anisan'ny mesure positive zay ampiasain'ny firenena maro izy io raha tsy teny za hoe Rwanda tsy voalaza teo
tsy ao anatin'ny SADC ny Rwanda fa ny Rwanda 64% ny anazy zao ny vehivavy parlementaire, mbola betsaka ny vehivavy toy izay ny lehilahy ao anatiny. Ary hita angambany raha mijery tsika amin'ny tambazotra manaraka eny amin'ny vaovao iraisam-pirenena, anisan'ny mba firenena atao hoe milamina sy mandroso i Rwanda io raha ty Afrika. Misy antony hafa, antony mazava zay. Ny ataoko hoe ny système nampiasainy dia nametraka izy anany amin'ny constitution hoe 30% tsy maintsy vehivavy, tsy maintsy obligation zany zay. Mametraka izy siège réservé ho an'ny vehivavy. Ary mametraka izy ohatra hoe ny anazy zao ny CFM tena hoe ao anatin'ny constitution, ary ny vehivavy rehetrarehetra dia membre ny CFM daholo ary tsy maintsy mifidy solitena vehivavy. Rehefa mandeha zany l'élection ny parlement de tonga de efa mazava zany fa ny CFM zany tsy maintsy représenté ao satria misy vehivavy zay fidiny vehivavy, misy tanora fidiny tanora. Ohatran'izay le système ampiasain'zareo ka io zany hitako hoe tena zava-dehibe. Fa ankoatran'ilay resaka stéréotype social nge ny olana zay ataoko hoe tsy resahantsika mihitsy dia ny fonctionnement ny système politique malagasy de tena mametraka mihitsy ny vehivavy ataoko hoe mbola any ambany dia ambany mihitsy. Ny antony araka ny efa voalazako teo hoe misy an'ilay fonctionnement sexiste ny parti politique. Tsy haiko be dehibe angamba na misy membre na parti politique ata, fa ao anatina politique parti politique anankiray dia ny leadership na lehilahy iny foana no apetraka ambony. Misy ny division sexuelle du travail. Ny vehivavy dia natao hoe mandeha mandamina ataoko hoe document io mba primoany andana jerevy sakafo dana mba karakara hoany moa ao mba jerevinareo ny logistique atsika, hitanareo reny andraikitra reny nomena vehivavy ao anaty parti politique. Fa tsy lay hoe leader mitondra lay FDB ao anatin'ilay parti zany mbola mahalana zay. Matetika koa lay atao hoe instrumentalisation ny vehivavy ao anatin'ilay parti politique na amin'ny fitantanana amin'ny ankapobeny. Raha tsika mahita zany ataoko hoe ny place ny vehivavy raha ohatra hoe za zao vehivavy manambady mpanao politique, ohatra hoe vadina filoham-pirenena, vadina ministra, vadina solombavam-bahoaka, dia lay limite, lay frontière entre lay hoe mavadina olona manana toerana ambony mpanao politika sy lay za vehivavy hafa mihitsy. Ohatrany hoe ampiasaina le vehivavy manatsara lay position politique ny vadiny. Rehefa andeha lay ataoko hoe mpitondra ambony zany dia le vehivavy zany eo izy karazany hoe atao haingokaingony. Ndana mandeha manao social kely, manao association kely de manao ohatran'izao. Zay foana lay image omenantsika. Nefa ny vehivavy ny tena ny vehivavy mpanao politika zay tena mpanao politika no mi-incarner lay atao hoe valeur sy éthique en politique. Ny vehivavy ny tena manana etika indrindra raha am'resaka politika. Tsika zao anatin'ilay atao hoe inona moa zany ny itenenako anazy hoe fivadibadiana ara-politika na hoe misy vagabondage politique. Aleo angamba zay indray ny terme mba iresahako anazy hoe vagabondage politique, hoe avy ary de mifindra ary fa jereva nge nareo vehivavy tena manao politika, fa ny vehivavy ny tena mijoro amin'ny heviny. Ary zay zavatra zay ny ataoko hoe mila resahana zany fa adinontsika foana fa iresaka tsika ny participation des femmes amin'ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny de tsy maintsy tsika miresaka an'izay hoe toeran'ny vehivavy ao anatina parti politika. Miresaka tsika hoe inona ny fanatsarana tokony hoentsika ao anatin'izany système politika eto Madagasikara zany. Ary raha miresaka tsika tsindriako foana hoe démocratie zany, ny démocratie tsy afaka sarana amin'ny participation des femmes. Raha ny tantara fotsiny zao no resahantsika ny mouvement politique rehetrarehetra teto Madagasikara, na teny an-dalambe io na tao anatina ataoko hoe mouvement ataoko hoe ara-dalàna, zany hoe anatin'ny fifidianana nisy place lehibe foana noraisin'ny vehivavy. Ny vehivavy foana raha ohatra hoe za zao député fa any ambanivohitra, ny vehivavy ny tena manao politika.
satria reo ihany rehefa tsonao de zareo ny vonona eo miaino anao fa ny lehilahy zany de eo fotsiny izy dia manao zay ihany satria efa manana préjugé ny anazy zany hoe zao ihany ny position nefa avy alao io tabataba eo fa tsika ihany no manana ny hevitry-tsika ka izay rehetrarehetra zay zany tiako hoe lazaina hoe ny fomba fametrahantsika ilay politika tsika tsy manao débat d'idée tsy manao débat de projet tsika rehefa manao politika fa mijery olona de rehefa mijery olona tsika de tadidio fa zay olona manana ataoko hoe valeur sociale ambonimbony anatina classe sociale ambonimbony ihany iny no tsy maintsy mandresy fa ianao zany raha vehivavy ianao tonga anao politika manana ny hevitrao ianao manana ny projet de développement anao ianao tsisy miaino anao zany fa zay olona efa bebe vava iny ihany no misy miaino ka zay angamba mialatsiny somary lava kely le fanazavana fantarina hoanokasana apetraka taminao mihitsy zay hoe ohatrany ahoana zany hoe vehivavy mpanao politika solombavam-bahoaka zay saingy efa novalianao avy hatrany moa le izy miverina kely am'ilay fantaniana farany teo ianareo telo mirahavavy hoe manaiky an'izay hoe fametrahana ny quota zay sa hoe manahoana ny système hafa tokony hitondrana azy afaka mamatsara mena rehetra amaly voalohany angambany de manampy ny namako ho anay manokana zany ny resaka hoe système de quota ilaina de tena ilaina tokoa satria miainga amin'izay resaka hoe inona moa zany ny équilibre entre ny isan'ny vehivavy sy ny isan'ny lehilahy ao anatin'ny fampandraisana anjara sy ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana na ny fandraisana anjara amin'ny lafiny ara-politika, fandraisana anjara amin'ny lafiny rehetrarehetra zany miankina amin'izay ny fahafahan'ilay vehivavy ihany koa mitondra ny hevitry ny vehivavy namany, ny hatsara ny hampandroso ny vehivavy namana satria araka ny teneniko tamin'le fandraisako fitenenana taloha teo anisany mihoatra ny 50 isan-jato ny isan'ny vehivavy ary raha ny eto Madagasikara ary ny teneny ny namana avy ao amin'ny solombavam-bahoaka teo koa zany hoe ny any amin'ny toeran-kafa zay ny siteny teo moa ny Rwanda tena efa mihoatra ny 50 isan-jato ny isan'ny vehivavy ao anatin'ny parlemanta. Zay zany de anisany zava-dehibe satria raha ohatra moa ianao ka tsy ao anatina toerana anankiray, tsy ao anatina resaka fandraisana anjara amin'ny arak-hevitra, tsy jerena ny hevitra ny tsirairay, ahoana moa ny ahafahana mampandroso ny fiainan'ny vehivavy ka hitondran'ny vehivavy koa ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena. Donc zany ce qui fait que ny système de quota de tena ilaina tokoa ary zay zavatra zay zany de mifandray amin'ny fananantsika ny resaka politique nationale égalité femmes-hommes io zay tena araka ny teneniko teo hoe eo am-piandrasana ny adoption tsika zany amin'izao fotoana izao. Donc zany ny quota mifandray de mifameno tokoa amin'ny fampandraisana anjaran'ny vehivavy eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana satria ny tsy fisian'izay zavatra zay ny tsy fisian'izay fitovian-jo zay amin'ny lafiny rehetra na any fotony io na au niveau-ny fiainam-pirenena de tena anisany tsy mitondra antsika makany amin'ny fampandrosoana maharitra. Saotra tompoko. Malaona kosa ny hevitry ny Serny FM. Eny tompo. Raha le resaka système de quota de tena miombon-kevitra ny zahay avy ao amin'ny Conseil national des femmes de Madagascar. Ny antony efa voalaza teo. Miadana be le fivoaran'ny fandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ny fampandrosoana sy amin'ny fanapahan-kevitra. Raha andray ohatra zao tany amin'ny 20 taona lasa ny vehivavy tany amin'ny antenimieram-pirenena tsy mihoatra ny 10 isan-jato. Tany amin'ny 10 taona lasa miakatra kely eo amin'ny 13 isan-jato 14 isan-jato. Zao tsika 2026 eo amin'ny 15% eo 15% mahery kely 16% latsaka ny vehivavy ao amin'ny antenimieram-pirenena. Tany amin'ny Repoblika voalohany ray ihany ny vehivavy député tamin'ny vao nisokatra ny Assemblée nationale tsika. Midika zany ao anatina fotoana lava be 10 taona mahery mbola latsaky ny 20 isan-jato ny vehivavy any amin'ny antenimieram-pirenena. Eo amin'ny sehatry ny ministra indray misy fotoana 20 isan-jato. Amintsika miteny zao mbola tsy natratra ny 50 isan-jato.
tamin'ny gouvernemanta le talohan'izao iainantsika zao a efa nanakaikikaiky efa 40% nisan'ny vehivavy a ministra. De io koa nefany a miovaova, raha vao miova zany le mpitondra, miova le gouvernemanta, milatsaka indray le izy. Zany hoe le ezaka matory ny zavatra reny miakatra, dikan'izay misy ezaka be tao, misy plaidoyer tao, misy sensibilisation tao, misy fanofanana tao, misy fanabeazana tao, reny éducation politique reny mitondra vokatra daholo reny, reny le fanofanana tanora vehivavy ataony iza reny a tsy hoe ezaka verimaina. De ndraindray rehefa mifanakaiky izy reny amina fotoanana législature hoe hiova indray le mpikambana amin'ny antenimieram-pirenena de mahazo vokatra tsika de miakatra le izy. De ndraindray nefany a reny ezaka reny koa tsy voatery ho continue satria rahantsika malala hoe ndraindray misy apport ngeza be ny mpamatsy vola, ndraindray miena koa le famatsim-bola amin'ity fampandraisana anjara ny vehivavy ity, de miekena koa ny ezaka any amin'ny terrain any de milatsaka koa le izy. Zany hoe tao Madagasikara io le amin'ny teny vahiny hoe évolution à dents de scie le izy ndraindray miakatra midina. Zany hoe le effort tsy soutenu ary le taux efa mba azo tsy garder. Zay ny tena hoe anohananay an'le système de quota satria raha mipetraka zany système de quota tonga de manaraka an'iny zay mpitondra eo, zay gouvernemanta eo, na iova impiry gouvernemanta io na iova impiry anatin'ny 5 taona de tokony ho respectena foana le quota. Zay zany mazava-dehibe any fametrahana an'io. Fa raha mbola hoe ankinitsika amina flera selon le premier ministre rehefa metimety aminy le mametraka vehivavy de miakatra. Rehefa ohatra misy premier ministre anankiray indray hoe hafa le frehany de latsaka indray le izy. De hitantsika hoe le ezaka rehetrarehetra atao tsy ho capitaliser mihitsy zany fa iovaova foana de ndraindray départ zéro foana. Ary tsarovy tsara ty fa raha vao misy ny crise politique amina firenena anankiray na crise sociale de reny tonga de misy fiantraikany be amin'ny fampandraisana anjara ny vehivavy amin'ny fanapahan-kevitra. De zay moa misy féministe anankiray hoe Simone de Beauvoir miteny an'io mihitsy hoe il faut être vigilant ozy izy, il suffit d'une crise économique et sociale pour que tout soit remis en cause de le effort rehefa vitanao tonga de basculer any ambany. Ka zay ny mila ametrahantsika an'io ary any amin'ny lalam-panorenana mihitsy le izy am'izay hoe manaraka an'io zay mandray fanapahan-kevitra eo. Ary le za koa d'accord am'le tenenin'ny Ramatoa hoe ilaina le statistique, ny nombre aloha apetrao hoe zao pourcent. Ndraindray mantsiny koa eto amin'ny firenentsika ohatrany hoe maika be le hitsara ny vehivavy, hoe raha vao misy vehivavy miseho zany na manao campagne électorale na mise présenter hilatsaka, ndraindray koa ny fiainan'le vehivavy no mamaika ho jerena, iny ve de ho mendrika, iny ve de ohatran'izao, tsy nandia fianarana lavitra, iny ange tsisy diplôme. Fa nefa le lehilahy mirotsaka ho candidat ny re olona tsy de ametrahantsika critère fa ninona hoe background n'le lehilahy na fianarana tsisy. Ary ny vie privée ny lehilahy mba betsaka ve ny teny an'izany? Tsy betsaka amin'ireo lehilahy candidat reo. Fa maninona raha vao vehivavy no mijoro eo, ohatrany hoe le fiainana manokan'le vehivavy aloha no indraindrainy, iny ohatran'izao, fa mbola tsy niseho akory ny zavatra nataony, ny compétenceny. Zay zany ny ilana ny nombre. Aleo aloha hitovy ny nombre, aleo hifanakaiky aloha, avy eo indray mijery hoe ahoana ny fahaiza-manao. Fa io zany ohatrany hoe fanam-pehapona apetraka amin'ny vehivavy hoe vao mijoro kely na roa na telo de fahaiza-manao ny jerena. Zany hoe ny fiarahamonina antsika ohatrany hoe mametraka inona moa le izy amin'ny teny malagasy, ohatrany hoe critère fitsarana ambony kokoa, ohatrany hoe 2 fois ny an'ny lehilahy mihitsy ny zavatra takiana amin'ny vehivavy. Hoe on demande beaucoup aux femmes qui sont au poste de décision plutôt que aux hommes. Nefa tsika rehetra mahita hoe mba jereo nge any amin'ny ministère isan-karazany any any amin'ireny projet reny hoe vehivavy no tantany, tena hita hoe tsara tantana raha vao hoe ny vehivavy no mandray andraikitra ambony amina sehatra anankiray. Ny corruption kolikoly miena ary zany zavatra zany efa prouvé tamina étude sanatria tsy miteniteny foana fa raha hoe vehivavy no mitana poste de décision moins de corruption plutôt que les hommes. Zany zavatra zany tsy hitantsika fa le hoe mijoro ianao de iza koa moa iny, mba inona moa fahaizan'iny, taiza iny nianatra, ohatran'izay agny zany le critère apetraka amin'ny vehivavy. Ka ho anay zany fotoana angambo zao hoe ikitiana n'io lalam-panorenana io ametrahana ny quota
ikitiana n'io lalam-pifidianan'io ametrahana hoe raha hoe distrika anankiray tokony hoe zao ny isan'ny vehivavy milatsaka, zao ny isan'ny lehilahy. Fotoana zao a ikitiana n'ireny hoe resaka caution koa hoe mba ahena koa le izy a satria sakana koa reny any anatin'ny lalàna électoral hoe am'izay fampandraisana anjara zay. Fa ny anay zany de hoe le nombre aloha aleo ifanatsahana de aveo indray tsika miady am'le manaraka eo indray. Saotra tompo. Mandramento Na ilaigna aloha le quota e. Ary efa nidinigna mihitsy io tamin'ny nametraka lalàna io fa discussion be mihitsy nitao. Sasa mangatoka 30%, 40%, 50% be loatra ela be mihitsy nanao discussion mikasika an'io fa tapa-kevitra zany fa aleo atao 50% zay ny moitié-moitié, zay le parité égalité fa miezaka tsikelikely am'izay satria io balise le 50%. Io tsy voatevitratra androany e fa io nitanjona de anjarany karaza mi-encourager les femmes de tanjona ny rehetrarehetra mihitsy magnatratrarana an'io. Fa mijery le lalàgnantsika sasany lasa obstacle be ny pouvoir discrétionnaire ny président, ny hiérarchie des lois satria loi ny participation des femmes loi ordinaire ane nefa tsy afaka mety manova loi organique zay aby ane satria le ohatra fametrahana sénateur zay loi organique donc tsy afaka anao zay fa ndao atomboka am'le farany ambany mihitsy le izy agny ane tegna population malagasy tegna miasa manomboka amin'ny chef fokontany azo raha fatao égalité izy moa raha ray ihany chef fokontany adjoint zany tokony ho vehivavy na rehefa lehilahy ny vehivavy ny chef fokontany de adjoint le lehilahy fa miara-miasa amin'ny commune koa tokony atao an'izay fa raha mahavita an'izay atsika mora mihitsy mampiakatra azy aty amin'ny tsaitra ambony ary fa le ary amin'ny député na mbola maro sakana fa kanefa nefa efa niezaka ihany tamin'ny discussion niaraka tamin'ny parti politique de hoe rehefa manao liste nareo amin'ny fifidiana liste ino élection nolorangolo igny zany e tokony atao liste zébré hoe lehilahy viavy fa matetika agnaran'ny lehilahy manomboka amin'ny voalohany ary amin'ny farany ary na avant dernier zany zay vao agnaran'ny vehivavy lasa tsy ho voafidy manko le vehivavy satria tête de liste ihany no mandeha fa liste zébré zany izy mba misy chance kokoa. Tsara sy miala tsiny mba misy ataoko hoe observation kely ihany angamba tiako apetraka taorian'ny fandraisan'izy telo mirahavavy teny teo e. D'accord an'ilay quota ekena zay satria hoe tsika zany a te anatratra aloha lay nombre les statistiques hoe mba ampiakarana anazy 50, 30, 20 mbola débat zay fa ny atsika ahoana aloha ny ahafahana mahita progressivement lay fitombona ao anatiny mametraka ataoko hoe plan tsika tsy haiko na quinquennal ny plan ny national l'égalité homme-femme ohatra zany de ao anatin'ny 10 ans anatin'ny 10 ans ty ny nombre tokony ho tratrarina fa za kosa aloha personnellement tsy mi-engagé afa-tsy za zay fa hevitro manokana tsy tokony ho sarahana ilay ataoko hoe lay fanatratrarana n'lay nombre lay statistique sy ny méritocratie c'est-à-dire hoe tsy hoe rehefa vehivavy kosa tsika dia omena place satria izay nge le anambanian'olona tsika fa mimérité atsika lay toerana donc tokony apetraka zany lay cadre juridique le cadre institutionnel sy ny cadre maro samihafa ahafahantsika mijoirana zay ataoko hoe avantage tokony ho azontsika zay zany zavatra mila jerevantsika tsara satria ny système de quota be de be ny afaka anaovana anazy misy ny quota contraignant zany hoe raha vao tsy manao an'io dia zao ny sazy any amin'ny lalàna sur les partis politiques afaka metrahana zany exigena ny parti politique hoe raha nareo tsy miprésenter liste misy vehivavy dia zao ny sazy nareo mety hoe na inéligibilité pourquoi pas mo zay ny tokony ho izy mametraka atsika any anatin'ny code électoral zay le mode de scrutin resahako teo hoe inona ny dafady ny mode de scrutin mifavoriser kokoa ny fandraisana anjaran'ny vehivavy raha ohatra hoe scrutin uninominal zao ohatra hoe olona ray ny vidina
iny hitantsika fa hoe mampiena zany ny nombre satria ny vehivavy be dia be le contrainte mbola mahatonga anazy tsy ho candidat fa raha apetrakanao io scrutin de liste io na tsy haiko hoe mode proportionnel ny système apetraka eo de fa mampitombo isan'ny vehivavy zay zany le ilaina manao ny étude ny code électoral tsika hoe rehefa anao fifidianana be ny tanàna, anao fifidianana député, anao fifidianana chef de région, sénateur, tsy haiko zay fifidianana misy eo inona ny mode électoral ny système électoral ny mode de scrutin tokony apetrakantsika mba ahafahantsika mampitombo isan'ny vehivavy ao anatiny ao. Ary am'le resaka lalam-panorenana io ny firenena rehetrarehetra zany dia manana ny ataoko hoe ny fametranana zay hiérarchie zay. Tsika zao ny lalàna frantsay ny droit français no arahantsika zany ny droit malagasy. Ny droit frantsay zay ampiharitsika koa dia mametraka mazava zany fa raha misy traité na convention ratifié tsika dia manana valeur supérieure amin'ny lalàna loi fa kosa tsy manana valeur supérieure amin'ny constitution. Zay zavatra zay le tsy mampitovy anazy. Zay angambany raha ny fandinihako no natonga ireo mpitsara teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana nilaza fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana lay tolo-dalàna zay natolotra tamin'izay fotoana zay. Zany hoe misy lay primauté ny loi constitutionnelle, les valeurs constitutionnelles zany. Ary zay koa no mahatonga hoe na misy traité arany na convention ratifié tsika dia tsy maintsy mandalo contrôle préalable ny HCC le izy, zay vao afaka ampiharina. Zany hoe mbola ambony ihany zany valeur ny lalam-panorenana tsika. Fa raha ohatra kosa hoe zay lalàna rehetrarehetra ratifié tsika ve manana valeur supérieure amin'ny lalàna tsika dia ahoana zany? Ataoko hoe misy ny zavatra de tena tsy mifanaraka amin'ny norme tsika. Raha tsy tena ohatra zao hoe ny norme sociale ny teneniko ny resaka LGBTQ, ny resaka avortement sécurisé ou non sécurisé, zay nge mahatonga an'ireny discussion reny de mila apetraka foana angamba zay zavatra zay mba tsy ataoko hoe apisy olana tsika. Raha matoa mba vahoaka efa noresanao ny teo ihany zay hoe méritocratie zay ampy ve isika vehivavy akan'izay hoe toeran'izay satria hoe zay toerana tokony ho antsika fa tsy hoe homemena fotsiny satria vehivavy. Ampy. Raha ny tsy haiko fa raha manao statistique isika mijery hoe tsy manao étude approfondie fa hoe mijery am'izao fotsiny ao anatina département anankiray, ohatra za zao tao amin'ny ministère fitsarana nandritra ny fotoana maromaro, fa raha mametraka statistique ny directeur fotsiny tao anatin'ny ministère ny fitsarana de 2019 à 2024, 2018 à 2024, 19-24 zay niasako tao dia angamba raha misy 3 na 4 ny lehilahy. Fa zany hoe tsy haiko 4% zay fa ny ankoatran'izay vehivavy daholo manomboka hatrany amin'ny DG zany ka hatraty amin'ny chef de service. Ny mpitsara zao raha eto Madagasikara ny mpitsara vehivavy ny maro anisy par rapport amin'ny lehilahy. Zany hoe raha mijery tsika zany statistique amin'ny fonction publique ny resahana dia mahita hoe betsabetsaka ihany ny vehivavy ny occuper poste de direction. Fa ny resantsika eto le poste de responsabilité misy zavatra hafa mantsy le afaka mandray fanapa-kevitra ianao hoe enao zany lehibe de manapa-kevitra ianao hoe zao na ny akoatra ny mandat électif zany ka raha mametraka an'izay fanontaniana zay ianao amiko aloha tsy sakana mihitsy ny vehivavy ataoko hoe mety misy ny ataoko hoe étude mety afaka anakianana an'izay fa za mijery fotsiny mahay kokoa ny vehivavy par rapport amin'ny lehilahy. Za zao raha mijery concours magistrat hatramin'izay nijerevako ny vehivavy foana ny betsaka afaka indrindra ary major foana par rapport amin'ny lehilahy. Tsy midika zay hoe manambany fa resaka statistique fotsiny no resantsika ka amiko zany tsy zay mihitsy no sakana fa ilay ataoko hoe lay compréhension tsika ny fonctionnement ny système misy atsika na politika io na social na inona any zany no mametraka atsika zay hoe problématique zay. Donc mila zany le analyse ny formation des élites politiques tsika zany zavatra zany mila dinina aby ka hoe ataoko hoe étape be dia be no mbola tokony irosoantsika. Ohatra matoa Yolande. Kely amin'ny valeur supérieure io zadio
satria efa nisy étude natao mihitsy, nisy réflexion be zany e tamin'ny Sénat tao amin'ny resaka hoe inona no tegna izy, satria valeur supérieure ratifienao na io amin'ny agnaran'ny malagasy rehetra ane iratifiena an'io e. Fa raha ohatra zay ny resaka nandeha tao satria tegna misy deux tendances, misy mijano hoe constitutionnay kosa ambony satria zay malagasy ny anay ambony ho anareo, nefa ino ary anaovana soumis ratifiena les conventions raha ohatra anao tsy te hiova. Raha hijanona aminao foagna c'est pas la peine de ratifier les conventions ny sasany, lalàgna foagna voagna nefa lalàgna tsy maintsy ifagnaraka amin'ny constitution, zay lalàgna miboaka. Ka raha ohatra lalàgna antsika hivolagna hoe vehivavy asiagna 10%, constitution raha tsagnaiky an'izay vao maika contradictoire foagna, contradiction fa io moa mahatsara olo maro tendance misy foana de mbola discussion zavatra zay, fa misy deux tendances, misy manao hoe loi ratifié ny tegna ambony, de misy manao hoe constitution foagna anao ambony. Ifety amin'ilay fanontaniako teo hoanareo amin'ny UNFPA manao ahoana ny hevitranareo mahakasika an'izay? Ya, saotra betsaka. Ho anay ao amin'ny UNFPA amin'ny maha hoe partenaire technique et financier zay manampy ny gouvernement tamin'ny fanatanterahana ny programme nasany, zay tafiditra ao anatin'ny programme nasan'ny fanjakana tokoa moa zany le hoe fampandraisana anjara ny vehivavy. Zay manokana zany mifandray amin'ny teneniny namana solombavambahoaka tato io resaka avy any fotony aloha, resaka changement des normes sociales satria miainga avy any manko raha ohatra ka hoe ampiditra an'le resaka quota zany isika de hoe vehivavy mérité amin'le izy koa no mipetraka eo fa tsy hoe akory tsy maintsy nombre ny tratrarina, de tokony misy an'izay le resaka hoe fiovana toe-tsaina aloha, de avy eo manaraka an'izay ny fanamafisana ny fahaiza-manao n'le vehivavy ihany koa satria raha ny historique ny eto amintsika zany aloha de hita hoe rehefa araka ny tenen'ny namana teo aloha koa hoe rehefa ohatra ka vehivavy ka raha ohatra isafidy ny ato anatin'ny trano iza ny tokony alefa makany am-pianarana satria tsy maharaka ohatra ny ray aman-dreny de ny lehilahy no alefa fa ny vehivavy ajanona ao an-trano, kanefa ny vehivavy manana ny fahaizany ary misongadina rehefa tena omenao azy ny toerany, de ce qui fait que ny fiovana avy any fotony aloha anisan'ny zava-dehibe, ny fanamafisana ny fahaiza-manao avy any fotony zava-dehibe, de ny faharoa manaraka an'izay ny eo anivony au niveau macro ihany koa na niveau intermédiaire, zay zavatra zay koa tokony mipetraka foana ary averiko foana hoe raha tena afaka miroso isika amin'ny dingana manaraka ny fanatanterahana ny tetikasa rehetra voasoritra sy voalaza ao anatin'ny politique nationale égalité femmes-hommes io, tena afaka dingana lehibe zay ahafahantsika zany manatratra ny tanjona tiantsika ho tratrarina, satria raha tsy adopté koa nefa n'le izy tsy afaka tena hoe iroso lali-dalina bebe kokoa satria misy ny zavatra zay azo ampiharina, azo tanterahana, misy ny mety mbola tsy azo tanterahana ny ao anatiny raha tsy efa hoe ekeny fitondram-panjakana fa ilaina politika zay nasionaly amin'ny resaka fitovian-jo ny lahy sy ny vavy ty. Donc zany izahay amin'ny maha hoe partenaire technique et financier dia anisan'ny manohana trany ny tetikasa sy ny programme nasa rehetra mahakasika ny fampiroboroboana ny toerana omenan'ny vehivavy, ny fampandraisana andraikitra ny vehivavy ary araka ny niteneniko tamin'le interventionko voalohany misy ifandraisany ihany koa izy io amin'ny resaka herisetra, satria moa raha ohatra ka hoe izaho amin'ny maha vehivavy hiara-ny herisetra ary zay tena mbola ambony ny tany vehivavy hiara-ny herisetra eto Madagasikara satria any ho any amin'ny 1,700 ihany amin'ny vehivavy zany mbola hiara-ny herisetra, raha izaho zay vehivavy hiara-ny herisetra ahoana moa ny ahafahako hoe andray anjara amin'ny sehatra rehetra ho fampiroboroboana ny tenako amin'ny maha vehivavy lasa marefo aho zany de tsy afaka mivelatra, donc zany mifandray koa ireo zavatra ireo mifandray amin'izay lafiny anankiray zay, donc zay zany ny azonay lazaina maha hoe UNFPA partenaire technique et financier. Saotra tompoko. Ho an'ny Conseil national des femmes ianareo midina eny fotony eny, manao ahoana no mety hoe olana tena iainan'ny vehivavy
Niresaka moa raha matosolombambaoaka tato hoe manana anjara toerana lehibe ny vehivavy sy ny sisa mahay manahoana ny any fotony. Eny tompoko, raha ny eny fotony tsika moa zany miainga amin'ny antotanisa foana. Eto Madagasikara 80 isan-jato ny mponina vehivavy. Non, azafady 80 isan-jato mipetraka any amin'ny tontolo ambanivohitra. Fa ny vehivavy 50,6%. De eto amintsika koa ny fahantrana hita hoe mahazo lakabe. Amintsika amin'ny teny zao 70 isan-jato ny malagasy miaina ao anatin'ny fahantrana. Na ny fametrantsika ny fahantrana efa nahena. Taloha izy io ny antsoina hoe pauvre de le miaina anatin'ny moins de $2 par jour. Zay no namaritany Banque mondiale ny fahantrana. Rehefa nianandroso nefa le fahantrana amintsika amin'ny teny zao fa $1. Ny eto Madagasikara nefa efa miaina latsaky ny $1. Moitié-na dollara no iaina ny akamaroan'ny malagasy. Tiako hiaviana hoe raha 50,4 isan-jato ny vehivavy ka 80 isan-jato ny ho any amin'ny tontolo ambanivohitra, 70 isan-jaton'izay mahantra miaina latsaky ny antsasaky ny $. Ohatran'ny hoe zany ny fiainan'ny akamaroan'ny vehivavy. De zay ny fiainan'ny vehivavy. En majorité zany tena hoe miaina anatina tsy fahampiana ny vehivavy. Miaina anatina tontolo mbola mametraka azy amin'izay toerana mbola hoe tsy tokony hoe misahaza azy. Le hoe potentiel ny vehivavy zany mbola tsy exploité. Raha omena chance anie ny vehivavy, raha miatra le politika resahan'le namako ato, hoe politique nationale d'égalité homme-femme, zay no antony ametrahana ireny politika ireny. Mba ho balizy any amin'ny sehatra rehetra, any amin'ny secteur rehetra, hoe any amin'ny éducation, any amin'ny ara-bola, any amin'ny social. De tsy tokony ohatran'izay zany ny toerana misy ny vehivavy. Ka ny azoko lazaina de hoe ilaina ny tantsoroka ho an'ny vehivavy. Ilaina ny hoe fametrahana ho priorité. Io zany ny tena hoe tokony vahaolana hoe ny mpitondra, ny gouvernemanta, reny politika générale de l'État reny tokony hoe mba mametraka any anatin'ny priorité an'le izy hoe fampitoviana an'izay lahy sy ny vavy zay. Fanomezana le opportunité mitovy zay ho an'ny lahy sy ny vavy. Fa raha mandeha tsika ohatra any amin'ny tontolo ambanivohitra de tena hitanao mibaribary zany hoe fahantrana izany. Tena hitanao hoe ankizy kely efa tsy makany an-tsekoly, mangataka eny amin'ny lalana, eny amin'ny arabe, vao misy tômôbila mandeha mijanona de mangataka. Zaza 17 taona efa hitanao mitrotro zaza, sady mibaby mitrotro, tsy hay intsony na zandriny iny na zanany, fa la plupart du temps zanany le izy. Fa gaga anao jerena firy taona anao, 12 taona, iza ty zanako ty. Hitanareo, reny zany reflet an'le fiainan'ny vehivavy malagasy. Ary reny tsy hoe faritra aiza na aiza fa mitovy. Andeha any atsimo anao de eraky ny lalana de zay ny zavatra hitanao. Misy toerana hafa lenao any avaratra andrefana mitovy. Tena hoe miaina an'izay hoe condition tena hoe atsapana hoe tsy de voajery loatra, hoe tsy misy zany ny équilibre. Zay ny ilana an'le hoe any amin'ny lalàna. Jerena hoe aiza moa le mbola mifavoriser le tsy fitoviana. Nataoko fotsiny hoe amin'ny sehatra ara-bola ohatra. Ny tenako moa zany amin'ny misehatra amin'ny fitantanam-bola. Io koa de tena misy déséquilibre. Le resaka hoe accès an'ny vehivavy amin'ny vola, amin'ny findramam-bola, amin'ny fampiasana ny vola. Amin'ireny zany mbola misy koa fanavakavahana, hoe tsy mahazo mitrosa vola ianao raha tsy ohatran'izao. Indraindray ohatra hoe condition anao raha tsy manambady ianao, tsy mahazo an'ity vola ty ianao, makany amin'ny banque ianao. Ohatran'ny hoe le statut teneny foana hoe le statut anao manokana mihitsy conditionné an'izay ny fivoaran'ny vehivavy. Satria hoe misy vehivavy zao andraraha izy hoe zao ny vola ilaiko, akany amin'ny banque, question mipetraka hoe manambady ve ianao? Eken'ny vadinao ve le projet-nao? Tsy maintsy mila accord avy amin'le lehilahy vao hoe afaka mahazo an'izay. Nefa ny lehilahy raha te handraraha izy, ça mène avec un bon projet. Mety ny projet-nao ramose. Arakaraka le rentabilité le projet de afaka miroso le lehilahy. Zay zany tiako tenenina hoe indraindray le réalité mihitsy mametra an'izay hoe le tsy fitoviana zay. Fa raha ohatra hoe mitovy ny chance omena ny vehivavy sy ny lehilahy, manomboka amin'ny fianakaviana hoy io koa zany fitaizana de ao anatin'ny fianakaviana. Fa le fait mi-choisir hoe ny lehilahy mandeha mianatra fa ny vehivavy mijanona tretiny anao ry zanako.
fianao anambady fa aleo ny lehilahy izy amelona olona aleo izy mahavita fianarana lavidavitra kokoa hatrany amin'izay le hoe milieu kely indrindra zay zany any ny tokony hanomezana an'izay opportunité ho an'ny vehivavy izay de miakatra moa izy any amin'ny système n'éducation any koa tokony jerena hoe fa maninona moa no rehefa miakatra any amin'ny université de miena ny vehivavy tokony jerena koa ny zany de apetraka ny accompagnement ahoana reny ankizy afaka baka be da be reny ahoana ny accompagnenany reny mba misy makany amin'ny formation professionnelle ve n'olana eto amintsika nge le revenu mihitsy le idiran'ny vola amin'ny vehivavy mihitsy no manahirana ka amiko zany rehefa ohatra hoe misy koa ny hoe tsy tafiditra an-tsekoly apetrao le formation professionnelle koa mba hiabsorbe an'ireny ankizy be da be reny zay tsy tafiditra any amin'le système scolaire ntsony na hoe tsy afaka manohy ntsony any amin'ny ambaratonga ambony zay tompoko ny fahitako le réalité fa mazamazana ihany le izy ka mila mihitsy tena hoe système ray manontolo mihitsy ny miara-mietsika fa tsy hoe zavatra anankiray ihany ny kitiana de hiatsara zay condition ny vehivavy zay fa tellement le izy miparitaka any amin'ny secteur rehetra. Mandeha ny fotoanantsika amin'izao fotoana izao ity no fanontaniana afara no apetraka amin'ireto vahintsika ireto avy eo isika iroso amin'ny fandraisana ny fanontaniana ato anatin'ny efitrano ao anatin'ny hoe fanavaozana isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao inona no andrandraina andrazana ahafahana mametraka an'izay hoe tena toeran'ny vehivavy izay. Ramatoa Fombafombahoaka. Ia, fanavaozana raha miteny an'izany moa zany isika ataoko hoe miantso zavatra be dia be. Resaka vehivavy fametrahana toerana ho an'ny vehivavy no resahantsika eto androany hoe aiza ho aiza ny fandraisana andraikitra tokony nomenan'ny vehivavy. Izy efa nilazaina teo iny hoe fotoana angamba zao hijerevana ireo ataoko hoe lalàna maro samihafa amin'ny mpanao lalàna moa ngambany dia izay ny tena ataoko hoe andraisako fitenenana eto androany fa tena miombon-kevitra tanteraka amin'ny voalazana zareo amin'ny CFM hoe zavatra be dia be ny domaine be dia be tsy maintsy tokony resahana amin'izay fandraisana anjaran'ny vehivavy zay fa ny amin'ny resaka lalàna fotsiny dia ataoko hoe fotoana zao ahafahana mandeha amin'izay ny réforme législative rehetrarehetra tokony apetraka satria raha hiresaka ny promotion an'izay hoe égalité genre homme-femme zay tsika de ilaina ny mobilisation ny acteur rehetrarehetra ary araky ny efa voalaza teo tsika zany tsy maintsy miala tsiny fa tsy hitako ny teny gasy afaka mandika anazy hoe misy affranchir ny norme sociale tsika tsy afaka mijanona eo tsika reo norme rehetrarehetra zay miteraka tsy fitovianareo zany zany hoe en défaveur ny vehivavy reo de tsy maintsy tsika mandeha mihoatra an'ireny zany de any amin'ny lalàna ihany zany ny fomba ahafahantsika mametraka an'izay zavatra zay. Efa voalaza teo hoe be dia be ny réforme lalàna tokony ho jerevany ny parti politique, ny code électoral, ny lalàm-panorenana, ny lalàna ohatra mahakasika ny ataoko hoe ny vehivavy ny zaza hoe ny fanambadian'ny zaza tsy ampy-taona reny zany misy réforme be dia be zay mety hoe miankina aminay Sombavambahoaka fotsiny fa misy ny tena miankina amin'ny gouvernement tanteraka mihitsiny ka ao anatin'izao ataoko hoe refondation zao de mitodika manokana zany zay amin'ny ministère zay misanana zay hoe mandeha ny concertation nationale, andeha ny référendum tsy maintsy ho isy an'izay ato satria raha ny fizotrin' zao politika atsika eo zany hoe mitondra atsika any amin'ny 5e république. 5e république zany tsy maintsy misy lalampanorenana vaovao ao anatin'izay lalampanorenana vaovao zay no ametrahana an'ilay quota mba hialana amin'ilay ataoko hoe discussion lava reny zay misy hoe valeur supérieure tsy supérieure amin'ny lalampanorenana mba hialana amin'izay zany de aleo mijery misy ireo anandroso nampiatra an'izany ary aty Afrika fa tsy hoe any Europe mariko fa Rwanda eran-tany anisan'ny voalohany amin'izany resaka parité zany. Maninona moa zareo mahatafavoaka an'izany de maninona tsika raha tsy hatafavoaka an'izay dia izay koa zany mila jerevana ihany koa ao anatin'ilay hoe ahoana tsara ny réalité tsika malagasy
le izy koa tsy hoe andeha hanao forcing be fatany koa tsika ao anatin'izay hoe te hampiakatra ny lanjan'ny vehivavy ny toerana misy ny vehivavy ka hoe andeha hanao forcing be fatany fa tsy maintsy ampifanarahana zany amin'ny contexte sociopolitika tsika ilay zavatra misy ary atao koa hoe ao anatin'ny réforme zay tokony atao amin'izao contexte na refondation zao zany de hoe lay hoe professionnalisation ny fanaovana politika eto Madagasikara satria io anisan'ny sakana tsy mahatonga ny vehivavy tsy hita taratra ao anatin'izay fandraisana anjara zay be de be ny contrainte zay iainany ny contrainte familiale ny contrainte na discrimination etsy aroa araka ny voalaza teo za manokana zao mbola tsy tao anatin'ny sehatra politika fa tao anatin'ny ataoko hoe fandraisana anjara tao anatin'ny décision ny fanjakana nanana toerana ambony teo amin'ny fitantanana ny firenena fa miainan'izany ataoko hoe stigmatisation zany tsy voasambany tsy indray tsy indroa no voatonontonona eny amin'ny réseaux sociaux atao hoe alaina baraka lay limite entre ny vie privée sy ny vie politique tsy misy mihitsy ataoko hoe ho ana vehivavy zay mananjanaka manana tokantrano ny miainany zanako an'izany ny ainany fianakaviako an'izany tsy moramora nefa tsy maintsy ianao misurpasser an'izany zavatra rehetrarehetra zany zay zavatra zay mila jerevana zany hoe atraiza ny tiatsika hotratranona ao anatin'izay fanavaozana zay ataotsika zay satria de tsy indriky ihany ianao hoe ny demokrasia dia tsy maintsy misy fandraisana anjara ny vehivavy tsy tanteraka zany raha tsy hoe tena mipetraka zay toerantsika vehivavy zay ary ny zavatra misy hatreto tsy mamenatra miteny an'izany ny problème tsika eto Madagasikara aloha zany zay mpitondra rehetrarehetra mifandimby teo moa zany miresaka foana hoe atsika ho ahitany tandalana état démocratique atsika nefany raha fahitako anazy mbola ao anatina démocratie embryonnaire atsika amin'izao fotoana zao mbola tsy tena lay démocratie zay avec un système na pouvoir indépendant hiérarchisé fa tsika zany mbola ao anatin'ny ataoko hoe verticale mbola limite manina moa dictature ny zavatra iainana hatramin'izay zany de ireo rehetrarehetra reo zany no mila ataoko hoe mila harmonisena mila harmonisena reo amin'ilay impératif genre ary tsy adinoina lay ataoko hoe identité culturelle tsika malagasy mba tsy ho very zay zavatra zay fa ataoko hoe manana andraikitra lehibe ny vehivavy amin'ny ataoko hoe fametrahana izany démocratie zany tsika no afaka ataoko hoe mi-réinventer an'izany satria tsika no manana ny éthique manana ny droiture manana ny justice afaka ataoko hoe anatsara indray mandeha zany fitantanana ny politika pirenena zany ka ataoko hoe anjara andraikitra tsika amin'izao fotoana zao tsika rehetrarehetra mametraka zany ao anatin'ity contexte na refondation ity. Makasitraka ho an'ny Ramatoa Jocelyne Rasoanirina. Sondrabita tatoko. Ny anandray zany ny fahitako azy ao anatin'le resaka hoe fanavaozana atsika amin'izao fotoana zao efa betsaka ihany ny voalazan'ny Ramatoa solombavam-bahoaka teo fa ny zavatra anankiroa no tiako tsindriana dia ny resaka hoe ny fampandraisana anjara ny vehivavy satria anatin'ilay refondation tsika de misy ny différents types de concertation, consultation ary reny concertation sy consultation reny de tokony misy ny fampandraisana feno ny vehivavy tena tsindriko mihitsy hoe fampandraisana feno ary misolo tena ny vehivavy amin'ny sehatra maro samihafa na ny amin'ny sehatra informel na ny amin'ny sehatra formel araka ny tenenin'ny namana tao amin'ny CNFM moa 20 isan-jato ny mponina zany de miaina ny any ambanivohitra ary betsaka ny miaina amin'ny sehatra informel ny ao anatin'izay ary tafiditra betsaka ao anatin'izay ny vehivavy. Dikan'izay zany de hoe tsy tokony atao ankilabao fa ampandraisina anjara daholo ny vehivavy rehetrarehetra mba hitondra ny
ny etaetany ao anatiny zay le resaka fahitany zay le resaka refondation zay fanavaozana zay a miampaka makany amin'ny fiainany vehivavy manokana satria raha tsy mivoatra ny vehivavy de dikan'izay a tsy mivoatra ny any amin'ny tokantrano tsirairay a tsisy fivoarana sy fampandrosoana maharitra ihany koa eo amin'ny firenena. Ny faharoa dia efa nolazaiko foana manko hoe efa manana isika amin'izao fotoana izao ny politika nasionaly amin'ny fitovian-jony lahy sy ny vavy. Betsaka ny zavatra ny asa rehetra ny volavolaina ao anatin'izay ary anisan'ny miandry an'io kokoa zany ny na ny mpamatsy vola na ny partenaire technique et financier, ny acteur rehetrarehetra amin'ny fanatanterahana ny tetikasa rehetra ny volavolaina ny ao anatiny ao amin'izay fampiroboroboana ny vehivavy zay. Dikan'izay zany anisany mitondra zava-dehibe, mitondra anjara biriky lehibe io ao anatin'le resaka fanavaozana raha ohatra ka miroso amin'ny fankatoavana azy ny eo amin'ny filakevitry ny gouvernemanta sy ny filakevitry ny ministra. Misaotra tompoko. Makasitraka anao Ramatoa CNFM. Eny tompoko, manoloana an'izao fanavaozana atrehan'ny firenena izao de tena miombon-kevitra amin'izay efa nolazain'ny namana teo aloha hoe ilaina ny fampandraisana anjara ny vehivavy. Ary izay avy amin'ny CNFM de tsy mijany amin'le hoe ilaina fa tena antoka izany ampahomby an'izay hoe fanavaozana tiatsika apetraka izay. Satria efa voalaza teo ny zavatra nisy niainana hatrany amin'ny Première République ny resahako teo hoe vitsy foana ny fandraisana anjara ny vehivavy. De raha mahita zao hoe aiza moa ny toerana misy ny firenetsika. Fa ny teneniko teo na ny fahantrana ny tombo. Taloha anie tsy 90% ny taux de pauvreté fa mitombo. Ny firenen-kafa miena ny antsika mitombo. Zay zany hoe misy le analyse tokony atao hoe misy ifandraisana ary efa prouvé koa amina fikarohana maro eto amin'izao tontolo izao fa raha mitombo nisan'ny vehivavy any amin'ny sehatra mpanapa-kevitra de miena ny fahantrana ary misy ny croissance économique ary ny développement de hita taratra raha betsaka ny vehivavy any amin'ny mpanapa-kevitra. Raha tsy jerintsika fa tsy ny exemple ny Rwanda 64% ny vehivavy amin'ny parlemanta, betsaka ny amin'ny gouvernemanta ny azakazaka ny fivoaran'ny Rwanda. Zany hoe tsy izay ihany moa no ahafahana mandrefy le fiovana fa anisany indicateur anankiray tena mifandray ny fandraisana anjaran'ny vehivavy sy ny fandrosoan'ny firenena anankiray. Ka zay zany de tena hoe manao tolo-kevitra amin'izao fitondrana amin'ny fanavaozana izao mba hijery an'izay fandraisana anjara ny vehivavy izay. Raha hijery fotsiny tsika zao miresaka gouvernemanta. Nisy ny gouvernemanta natsangana amin'izao tetezamita. Eo de efa hita taratra efa niena ny isan'ny vehivavy amin'le gouvernemanta. Zay zany le fiemorana ny resahako teo. Satria io zany miakatra midina. Ny any amin'le fanendrena moa zany tena miatra koa io. Ka zay zany angatahana hoe arenina zay zavatra zay. Betsaka ny etapy hoe dingana mbola ho lalovantsika zao. Zay vao tena hipetraka le fanjakana tiatsika atongavana. Satria mataotsika ny taky fiovana de misy ny zavatra mila hatsaraina eto amin'ny firenena. Ho avy ny dinika le hoe concertation nationale. Amin'io zany de efa tokony mba hapetraka mazava tsara ny fandraisana anjara ny vehivavy. Hoe firy ny mpandray anjara amin'io dinika io. Firy % io ny vehivavy. Efa manao amin'izao fotoana izao reny assise reny isaky ny secteur ohatra any amin'ny tourisme, any amin'ny artisanat, any amin'ny tafika, any amin'ny fambolena sy fiompiana. Reny zany tokony hoe apetraka mihitsy hoe raha zao ny secteur zay hodinitsika ato anatin'le concertation nationale, raha olona zao no ilaina apetraka mihitsy hoe mba zao kosa ny vehivavy mandray anjara. Na ny avy any amin'ny femme rurale, avy amin'ny sehatra isan-karazany. Zay ny anankiray. Faharoa, mbola tsy haitsika ny fivoaran'ity tetezamita ity. Satria ny rehetrarehetra miandry an'ilay antsoina hoe feuille de route. Io zany no andrasana koa amin'izao fotoana izao. Efa betsaka moa ny fakakevitra teto amin'ny firenena tao anatin'ny 2 herinandro, 3 herinandro lasa izay. Satria de tonga taty amintsika daholo ny vahiny iraisam-pirenena
na ny avy any amin'ny Nations Unies, avy any amin'ny Union Africaine, avy any amin'ny SADC sy ny maro hafa maka ny hevitry ny malagasy amin'izay le hoe ivoahana amin'ny krizy izay satria tena mbola tsy tafavoaka tsika zao fa mbola milomano tanteraka anatin'izay krizy izay satria mbola tsy hita hoe tena mazava ny lalana ka amin'izay feuille de route izay ho avy izay koa de mbola mangataka moa zany na hoe manao ady sisika izahay avy ato amin'ny Conseil National des Femmes de Madagascar mba ho jerena izay le mira lenta izay amin'ireo fepetra mesure ho raisina amin'ny feuille de route satria io zany no hoe karazana hoe cadre anankiray hiasany le fitondrana teteza mita aloha satria mbola teteza mita tsika zao raha tsy tonga any amin'ny fifidianana tsika tsy azo lazaina hoe tafavoaka ny teteza mita. De zay zany no mba takina koa mety hisy ny fanovana gouvernement tsy fantatra zay moa no efa nilazaina tany am-boalohany mba ho averina amin'izay isa efa tratra teo aloha fa tsy sanatria hiemotra le fiemorana zany ozy enjana be satria le mirattraper le retard zany efa tety ianao de niemotra indray mbola manenjika an'le teo aloha zay vao androso sarotra be le fiemorana zay ka zay no angatahanay hoe mba tena ho hita taratra satria betsaka ny vehivavy any amin'ny secteur isan-karazany ozy any ambanivohitra misy ny sehatra tena hoe vehivavy ny betsaka ao nefa reny tsy hita taratra akory le vehivavy amin'ny sehatra anankiray de mba ho asongadina zay zavatra zay fotoana angambo zao mba hienoana bebe kokoa ny feon'ny vehivavy. Misaotra toko mena ny Gender X. Za te miarahaba aloha sady misaotra nareo radio sioka satria tegna ilaigna mihitsy zio ny ankamaroan'ny vehivavy ne raha resaka vehivavy antsika eto ny ankamaroany ane tsy mahafantatra ninona lavitra agny tsy intéressé amin'ny vie publique zegny tegna marina donc tokony miangavy mba asiagna éducation citoyenne de mba hanaovana vulgarisation texte ODD résolution 1325 zay droit magnampy miprotéger le droit ny vehivavy zany tokony mba velarigny bebe koa eto raha azo atao amin'izay mba samy maheno azy satria anao refondation tsika raha tsy mahafantatra olo de zay eo ihany zay lohany ary ihany de Antananarivo ihany zay no mahafantatra de zay ihany ny eo nefa Madagasikara c'est partout ngeza betsaka de afa mahazaka an'izay ny radio ty ohatra. Rakasitraka tompoko. Energy roso amin'ny fanontaniana avy hatrany isika rehefa avy eo fa mialohan'izay dia andeha ho tsahivina fa isaky ny alakamisy amin'ny 5:30 minitra hariva no mandeha ny fandaharana siokana ampela isan-kerinandro zany izy io ao amin'ny 106 hanasanantsika rehetra satria vehivavy maro no hivahiny ao anatin'izany ho antsika ato anatin'ny efitrano raha liana anareo misokatra ho antsika ny varavaran'ny sioka ao anatin'izany. Andeha aloha ampahafantarina antsika iza no tompony andraikitra voalohany amin'ity fandaharana siokana ampela ty antsona ity anoloana Ramatoa Faniry. Fandaharana siokana apelaka dia anasana antsika rehetra handray azy rehefa miantso antsika rehetra izy ao anatin'izay. Misaotra ny Faniry. Horatsika vetrany ary ny fanontaniana misa telo voalohany ao anatin'izao tononontsika ny anarana tena fanontaniana no apetraka dia fehezitsika ao anatin'ny 2 minitra mba ahafahan'ireo hafa mandray anjara amin'izany. Atrondoa dia message dia mety zay Yes. Madame Razaka Volodiniena atson'ny rehetrarehetra hoe Madame Loulou avy amin'ny CNFM efa voalaza teo zany ny l'objectif na CNFM fa ny zavatra tiako hosoritana eto de ny programme zay atolotry ny communauté internationale Baha'i zay ao anatin'ny fanabeazana indrindrindrindra ny vehivavy. Misy soratra anankiray zany zay ipetrahan'io fanabeazana io de le izy tsy misy resaka hoe vehivavy lehilahy fa hoe ny olombelona rehetra dia toy ny tany fitrandrahana vatosoa sarobidy ary ny fanabeazana irery ihany no afaka apotra ireo arena ireo
ary ahafahany rehetra misitraka azy. Tsy misaka tsisy miresaka lehilahy na vehivavy le izy. Okay? De ny zo zany ho an'ny olona rehetrarehetra ny mitovy zo ny lehilahy sy ny vehivavy. Amin'ny olona zay mino an'Andriamanitra zany de tsy misy mihitsy ny hoe Dieu a créé Dieu tsy sexe zany ny fanahy. Zay zany c'est très important. Hoe tsy misy sexe hoe fanahy lahy de fanahy vavy tsy po voadira hoe créen'Andriamanitra ny olombelona zany. Ary tsy misy firesahana hoe ny lehilahy no ambony ary ny vehivavy ambany. Ao anatin'ny zay communauté internationale Baha'i zay dia anorina fiarahamonina vaovao. Ny fiarahamonina vaovao io zany dia misy fitsipika anankiray zay ipetrahany dia ny fitohizan-jo ny lahy sy ny vavy. De teo vao niresaka zany ny namantsika teo le hoe misy raha misy ny fanabeazana mandeha any am-pianarana amin'izao fotoana izao zany mipetraka ho première éducatrice de l'humanité ny vehivavy. Raha zay zany no ametrahana anazy dia raha tsy manana zavatra omena vehivavy inona moa no anabeazany ny zanany eo. Raha misy zany tsy fahafahana mandefa ny lehilahy na vehivavy any am-pianarana dia ny vehivavy no mandeha. De ny système ray manontolo araky ny voalaza namantsika teo no tokony miova satria izay le tontolo tokony ho créena eran'izao tontolo zao. De lazaiko teo zany hoe ny vehivavy de ny olombelona de noarina ohatran'ny vorona manan'elatra anankiroa. Ny vorona tsy misy hoe elatra lahy de misy hoe elatra vavy. Ary tsy misy ihany koa ny elatra hoe ny elatra anankiray matanjaka noho ny elatra anankiray. Tovy hery zany le fikopaky le elatra mba ahafahany le vorona misandratra. De zay ngamba no tiako hamiarana le izy fa ny fanabeazana zay ataon'ny communauté Baha'i maneran-tany eran'ny firenena rehetra plus de 280 pays du monde entier dia efa misy programma zay atolotra ny vahoaka mamaim-poana maneran-tany anisan'izany eto Madagasikara mikasika momba zavatra zay voalazako teto ary mbola betsaka zay tsy tambo isaina. Ny tena koa zany zao de fa amin'ny 9 maraina de fa tonga mameno olona an'izay fanabeazana zay. Raha tianareo hisitraka zay de manome maimai-poana amin'ny zavatra rehetrarehetra rehetra satria ny fanompoana ny zanak'olombelona zany raha tsy misy an'izay volonté fanompoana zanak'olombelona zay ny ampisiny ny Baha'i zany maneran-tany. Misaotra indrindra tompoko. Iny ary ezahantsika fitipitirana hatrany mba ahafahan'ireo namantsika hafa metraka fanontaniana. Arabantsika rehetra de misaotra ny panéliste Ginette Safara, présidente-ny association Nendriko Masy. Araky ny voalazan'ny présidente CNFM teo efa elabe ny nanaovana an'ity tolona ty. Ary talohan'io constitution itsy 2010 moa zany constitution antsika am'izao de efa nisy nampidiran'ireo membre société civile io resaka quota io tanatin'le constitution. Taorinan'io moa zany tonga de nisy fionam-ben'ny vehivavy tany Antsirabe. Reo namana efa zokizokin'ireo nahatsiaro an'izay zavatra zay. Noho ny lasa tany tsy nisy nanaraka le dossier tanatin'ny constitution soit zalahy io resaka quota io. Zany hoe tiako tenenina eto zany efa tam'izany efa nitolona an'io quota io. Everiko ngambany fa opportunité izao. Zay no tiako heviana ny fisiny hoe misy olona manana lalàna mahay lalàna ao amin'ny assemblée hiaraka anao an'izay opportunité ray koa tournant décisif ho antsika le resaka fanavozana zao satria isy fiovana isy direction tsy fantatro ahafahana ampiditra an'izay. Troisième opportunité tsika amin'ny fisiny politika satria tamin'ny 2004 2008 ny politika tsika farany mbola talohan'izay mbola taleto amin'ny promotion de genre zao efa siny le politika nationale égalité homme-femme io aloha ny ampiasaina satria io efa misy antenaina fa hivoaka ato farany tsy afaka andeha andraikitra mihitsy ny vehivavy raha tsy manomboka amina zavatra any ambany. Tiako tenenina be dia be ngamba ny obstacle nolazaina teo misy ny resaka lalàna, misy ny resaka politika, ny social, structurel be dia be
Fa raha ohatra izy na fivoriana fotsiny mikasika amin'ny communauté any ambanivohitra any tsy voantso fa maninona elle n'a pas accès à l'information, elle n'est pas informée, elle est trop surchargée de son travail, tsy mahay mamaky teny sy manolotra tao ankilabo any de fa manomboka le izy na ahafahany zany manome hevitra mitondra ny hevitra zany amin'ny resaka communauté any ambany de miakatra moa le izy teo fa efa be dia be ny voalaza teo tsy valapatra amin'izay zany hoe niveau be dia be samy miara-miasa ihany koa na manao plaidoyer amin'ireo ray aman-dren'ireo de saina miteny koa ny vehivavy fa tsy hoe akohovavy maneno. Misaotra tompo. Misaotra tompoko. Ya. Asesitsika fotsiny tafendrantsika mandray fanontaniana manaraka. Misaotra indrindra tompoko nameny fitenenana. Dina Ranay vao avy amin'ny association ny sista tao atro-pikambana atao amin'ny mouvement Joy. Ny fanontaniako aminareo mpandray anjara voalohany aloha mety efa atao amin'ny ramatoa solombavam-bahoaka. Niteny ianao tao hoe ilaina le fametrahana an'le quota amin'le resaka fifidianana. De ny fanontaniako moa eto hoe vonona ve zany ny vehivavy raha mipetraka io quota io, que ce soit io élection présidentielle, parlementaire fa indrindrindrindra ireo ben'ny tanàna vonona nirotsaka ve rehefa déclenché zany zay zavatra izay na conseiller na ihany koa tsika moa efa mieritreritra hoe hifidy chef vokintany vonona ve ny vehivavy zany hoe tsy ho sanatria ho lasa contrainte ndray zany le izy aoriana rehefa mipetraka zany hoe mila zany mesure d'accompagnement maro be tsika ao anatin'izay miaraka amin'le efa hoe andany an'ilay lalàna izay zany hoe inona daholo nefa misy mila mafisina daholo zany ao anatin'izay ny ataoko hoe na renforcement de capacité io na ny ataontsika hoe ny tantsorika satria hiditra amin'ny ara-politika izay ny vehivavy de mila fanomanana maro be le izy. Faharoa le resaka niteny tato ny tao amin'ny UNFPA ny antefa aminareo izany nitenareo teo hoe mila renforcement de capacité maro ny vehivavy de inona ary ny azonareo aroso satria izao diniko izao mino aho fa tokony hisy tohany le izy, inona ny azonareo aroso avy hatrany mahakasika izay fandraisana anjara vehivavy izay sy ihany koa ao anatin'ny ataoko hoe tokony hisy tondrozotra kely rahantsika ao anatin'izy ity zany anamafisana an'izay hoe iroso le tolo-dalàna izay raha ohatra hivory ny assemblée amin'ny volana mena amin'ny volana oktobra tsy fantatro moa ao anatin'izay tetiandro izay ve de izay zany ny sosokevitra hoe inona ny azonareo aroso avy hatrany. Ny gender links indray tamin'ny 2024 zany tsika nisy an'iny le décision ny HCCI hoe tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana le izy ao anatin'izay hoe misy ve ny fanamafisana na hoe mise à jour andro atotan-kevitra satria azo lazaina hoe efa taona lasa zay 2024 tsika nisy évolution ihany koa tao anatin'izay na ny fiainana ara-tsosialy ny ara-ekônomika ny vehivavy misy ve ny fanamafisana izay atotan-kevitra izay mahakasika an'izay tolo-dalàna iarahantsika izay. Misaotra tompoko. Makasitraka homentsika azy aloha ny nanaraka de avy eo aminazy. Fanamerabantsika rehetra tiana rompivelo avy amin'ny assistance technique ny Union européenne ao anatin'ny programme hoe tous redevables. Ny fanontaniako angambany efa somary natsidiky madame la députée teo le resaka leadership, mizara mazava tsara le teo hoe misy leadership masculine de misy leadership féminine. De tiako anontanina ny hevitrareo efatra mirahavavy hoe manahoana ny fijerinareo raha miresaka fanamafisana satria ny CNFM koa efa manamafy amin'ny fahaiza-manao vehivavy, manahoana ny fijerinareo ny resaka leadership fanamafisana ny leadership féminine io ahoana ny hevitrareo manoloana izay indrindrandrindra amin'izao fotoanan'ny contexte refondation zao mba ahafahana mampiakatra indrindrandrindra ny engagement citoyen féminine tsy ho an'ny vehivavy hoe manana profil hoe manana master sy manana rehetrarehetra hoe misy le méritocratie fa indrindraindrindra ireo jeune femme ruraux. Misaotra tompoko. Omena ataony loana azafady de avy eo tsika maka Mirana Razanajato tale serasera eo anivon'ny ministera-panjakana misana ny fanavaozana. Amalikely an'le teo hoe ny anisany iantohan'ny ministera-panjakana zany de mametoky fa mpandray anjara ny olona rehetra ao anatin'izao fotoana fanavaozana izao sy ao anatin'ireo vikaona do pirenena.
Zay aloha zany tena azo antoka. Fa manana fantaniana ho anareo amin'ny CNFM, inona ny asa tena hoe azo tsapahin-tanana ataonareo satria de miverimberina matetika hoe resaka kolontsaina, resaka toe-tsaina mila amboarina de amin'le zay lafin'ny kolontsaina sy toe-tsaina zay lay hoe asorina le hoe ny vehivavy de fanaka malemy ve sa le fanesorana hoe misy koa ve le fanentanana hoe hialana amin'le resaka lava hoe lehilahy no lohan'ny vavy. Zay ny fantaniko anankiray de ny fantaniko anankiray indray miantoa efa amin'ny ramatoa solombavam-bahoaka. Matoa ramatoa solombavam-bahoaka lany somo tsara ho solombavam-bahoaka de nanana ny tolony izy, nisy tolona manokana nataony tao de afaka mba ifampizarana ve hoe ho an'ny vehivavy izay te ho lasa solombavam-bahoaka na te olom-boafidy de ohatran'izao le taktika mila arahana. Saotra tompoko. Saotra tompoko. Azafady. Hay. Alefatsika ny aloha de aveo. Nania experte genre et climat. Ao ihany koa ao anatin'ny directeur de programme au nivon'ny GCI Arivo. De eto zany saika hoe antany ary mpimaso kely ho an'ny madame le député satria nisy fotoana nanao karazana recherche zany de nandalo teny amin'ny Anosy Velo sy Anosy Tsararafahiny tany Fatriky Farafangana de tao Anosy Velo zany satria tsy maintsy mandalo Antanatohatra foana rehefa manao descente souterrain de hoe tsy nisy mera tao satria vehivavy ny mera tao. Anosy Velo zay de nanontaniana moa ny antony de hoe tsy tantanim-biavy. Alors eo akaiky eo misy any Anosy Tsararafy izay vehivavy no ben'ny tanàna tao Anosy Tsararafy ary hita hoe efa tena mandroso be ilay tanàna. Ny département misy anahy moa zany ao anivona resaka GRC de anisan'ny tena voakitika be ny genre sy ny personnes en situation de handicap amin'ny fotoana io. Amin'ny fotoana naovana ny concertation nationale ve ahoana ny prise en compte nareo amin'ny personnes en situation de handicap sy ny piscine hoe représentante en genre ao anatin'izay rehetrarehetra zay. De deux za koa anatin'ny centre d'excellence ny Gender Smart Solution en Global Shield. Global Shield izay mpamatsy vola amin'ny resaka GRC dia mametraka ireo partenaires zany ireo bakeuna de mametraka mihitsy hoe mila miconsidérena resaka genre le GPI zany mila considérena eo anivon'ny État dia ahoana ny fomba andraisanareo eo anivon'ny gouvernement sy ny mpitondra fanjakana ny izay situation zay. Merci. Makasitraka veritsika ato dia ambali ny fanontaniantsika rehefa aveo. Misaotra tompoko. Ondrandray Amsata talemsahana ny raha ara-pitsarana affaires juridiques eo anivon'ny ministera-panjakana. Tsy ampy ary tsy ho ampiko mbako manana ny fanazavana izay nentin'ny ramatoa talen'ny fifandraisana eo anivon'ny ministera-panjakana. Fa ny fanontaniako dia miompana amin'ny fampiarana ny lalàna izay miaro ny fitovian-jo misy eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Marina araka ny fahitako azy efa mandrositsika amin'ny efa lasa lavitra, azo lazaina lasa lavitra raha ny lalàna no jerena amin'ny fitobian-jo ny lahy sy ny vavy fa ny olana dia eo amin'ny fampiarana ny lalàna. Ny tena olana ao antsika ihany koa ary ny tena hitako hoe loza sy tena ratsy dia misy antsika vehivavy ny tsy resy lahatra. Tsika mihitsy misy tsy resy lahatra ary matahotra tsika sa ka fotoanan'ny fanavaozana izao sao tokony hisy organisation ho fampivondronana ampitovinan'ny fijery ary organisation manokana mihitsy anaovana campagne de sensibilisation hanentanana ny vehivavy tsy voatery tsy aty andrenivohitra ihany fa ny vehivavy rehetra manerana ny nosy ahafahana mampandresy lahatra ny vehivavy tsirairay handray andraikitra ny lohany hametrahantsika ny lalàna
mikasika ny resaka hoe parité fitoviany lahy sy ny vavy mandray anjara ny anatin'ny mandray anjara sy ho tendrena tompon'andraikitra amin'ny fampandehanana andraram-pirenena politika ny sosialy ekonomika sotra tao. Makasitraka rehefa avy indraytsika andray ny fantaniana manaraka fa ho valitsika aloha ireo fantaniana napetraka ireo ho Andriamatoa mba vahoaka avy hatrany angamba no ametrana ny fantaniana voalohany ao anatin'izay. Ia, fantaniana raisiko angamba ilay resaka quota teo iny no valiko voalohany hoe vonona ve ny vehivavy sa tsy vonona. Ny zavatra misy fa tsika eto Madagasikara ataoko hoe io resaka quota io dia ataoko hoe resahana foana izy ao anatina débat na anatina refontina code électoral ao anatina resaka lalàna politika sy ny maro samihafa. Ny zavatra misy hoe ny majorité ny ataoko hoe parti politique na zay ny itondrako anazy angamba dia ataoko hoe misy le réticence am'ilay opportunité zay mety omen'io système io satria io moa zany misy antony maro samihafa mahatonga an'izay zavatra zay. Tsika kosa nefany tsy afaka hiandry foana raha ny débat nanomboana an'io hoe resana quota io rehefa resahan'ny madame présidente ny association Endriko Maso teo hoe efa tamin'ny amin'ny lalam-pandroenana 2010 zany hoe taloha tany tsika no efa niresaka an'izay zavatra zay. Firy taona teoriana tsika mbola miresaka an'io ihany. Zany hoe raha tsy misy ny fanombohana dia tsy ho hisy mihitsy zay zavatra zay. Ka raha mbola hieritreritra tsika mbola hanao étude indray hoe vonona ve ny vehivavy, ampy ve ny vehivavy araka an'ilay fanontaniana tato teo hoe andray anjara amin'izay zavatra zay ataoko hoe mbola hiempotra foana zany tsika. Amiko manokana de mila miroso. Io zavatra io araka ny fanazavana zay efa nentiko teo dia hoe anisany ataoko hoe mesure ataoko hoe tsara positive re zay ny afaka hirizana anazy ahafahantsika mandeha manatratra lay tanjona zay tiantsika ho tratrarina. Tsy ho rery nefa lay mesure fa tsy maintsy misy mesure hafa miaraka aminy fa anisany io ahafahana mandeha am'izay tanjona tiantsika ho tratrarina zay. Ary efa nazavaiko fa le quota dia misy maromaro zay afaka ampiarahana. Misy ny ataoko hoe non contraignant zany hoe apetraka le izy fa na tsy tanterana raha tsy maninona fa mba hoe i-incitena ny olona zany hanatanteraka anazy. Any anatin'ny parti politika afaka ametrahana an'izay fa mety hoe tsy misy sazy. Misy koa ny contraignant zany hoe raha tsy manaja ny kosa izy inona ny sazy mifanaraka an'izay. Lay izy koa misy ataoko hoe dingana sy lalàna maro samihafa afaka ametrahana anazy. Ametraka tsika any amin'ny parti politika afaka mametraka tsika hoe bon désormais ohatra hoe ny am'izao tsy misy mahazo milatsaka raha tsy any anatina parti politika. Mety fomba iorientena ny rehetrarehetra hiditra any anaty parti politika zay dia iexigena am'ireo parti politika reo am'izay hoe asio liste scrutin de liste ny atao dia liste alternée na zebré na tsy haiko proportionnel zay tiantsika hitondrana anazy fa miankina amin'ny étude zay hitantsika mety hoe vehivavy lehilahy tsy maintsy misy ary misy lay atao hoe quota de résultat misy lay hoe siège réservé zay tsy maintsy vehivavy ny apetraka zany rehetrarehetra zany système ahafahana miroso daholo zany. Ka amiko manokana am'izao fotoana iresahantsika zao anatin'le contextenareo fondation indrindrandrindra tsy any am'le hoe vonona sy tsy vonona tsony, ampy sy tsy ampy tsony ny fanontaniana tokony apetraka fa hoe ndao tsy maintsy miroso. Fa raha tsy miroso tsika dia 10 taona 20 taona tsy haiko firy taona anaoriana any ny zanakitsika ny zafintsika de mbola zao même discours ataontsika androany zao ihany ny discours ataon'zareo rehefa tonga indray zay fotoana zay. Ny fanontaniana faharoa dia mahakasika an'le hoe leadership ny politika izay mbola hita hoe misy mizara roa mazava tsara. Misy le leadership lehilahy masculin zany sy ny féminin ao anatin'ilay système politika misy atsika. Io ataoko hoe misy andraikitra lehibe raisitsika rehetrarehetra ny organisation société civile fiarahamonim-pirenena, ny fitondram-panjakana
ao anatin'ny fametrahana an'ilay éducation civique, éducation politique. Izany zavatra zany ianarana ane io fa tsy hoe vitsy ny olona manana an'izany hoe charisme politika zany hoe vao mipetraka izy, vao miteny izy tonga de miaino ny olona rehetrarehetra, fa ianarana daholo zany zavatra rehetrarehetra zany. Lay participation citoyenne mila incitena io fa tsy tonga ho azy fotsiny, zany hoe mila cultiver-tsika amin'ny zanakitsika zay rehetrarehetra zay. Donc ny leadership misy ny efa manana anazy naturellement mety iny, fa misy kosa le izy mila tezaina, kolokoloina, ianarana tanteraka mihitsy ka ny rehetrarehetra zany ataoko hoe tompona andraikitra am'zay zavatra zay izahay efa manana ny toerana zay misy anay anjaranay any amin'ny distrika misy anay ihany no mitaiza mikolikoly. Za zao misy an'ilay ataoko ina moa lay programme-ny EISA am'lay LTP angambany izay le young women's in politics programme, zay hoe mijery izy ny tanora vavy any anatina sehatra politika de ampianarina mihitsy. Dia isan-taona za de manolotra ankizy avy any amin'ny toerana misy anay, amin'ny antoko misy anay hoe ndao mianara, satria raha tsy mianatra ianao io tsy aviavo azy zany io de le manome tsiny lava foana am'zay rehefa avy eo nefa tsy mandray anjara akoriny. Ka izay zavatra zay angambany nidirako am'lay fanontaniana ray indray hoe tokony hisy organisation na plateforme hitambarany rehetrarehetra araky ny fanontaniana napetraky ny DAG-ny ministère en charge reo fondation reo. Raha ho antsika eto Madagasikara fa misy zany zavatra zany, be de be ny structure. Raha resaka structure tsika angamba anisan'ny voalohany aty an'Afrika maro, fa miparitaka samby te ho hita, te hanana tombony manokana am'ilay fitariana hoe ratsy zay aleo zahay, ary zay foana no ataoko hoe resako isaky mandray fitenena io zavatra io tsy an'olona ray. Mila manana vision commune, ny rehetrarehetra raha te-tsika hisongadina am'zany hoe io ny vehivavy fa hita taratra tokoa. Fa raha mbola samby tsika any amin'ny sehatra misy antsika tsirairay avy any hoe zay nge za mpanao lalàna de zay mahavita an'io rery zay fa za zao haiko manoratra lalàna zany, haiko midefendre an'izany amin'ny assemblée de tonga de ataotaoko rery aty le tolo-dalàna de arosoko ao, tsy mitenir compte ny asanareo rehetrarehetra. De zay zavatra zay efa tsy mety. De izay vision commune zay ny important. Lay agenda commune mila manana koa tsika hoe inona ny zavatra hitambarantsika rehetrarehetra. Efa misy zany ny sehatra anaovana an'izany ataoko hoe be de be, fa eo nareo zao anatin'ny contexte nareo fondation tsika, anareo no ataoko hoe exécutif, tokony ampivondrona ny tsirairay avy. Zay le lazainy zareo présidenteny SNFM teo hoe ndao apetrao avondrony ny olona, fa raha io konokononina samy rery any fotsiny konokononareo samy rery any de tsy maintsy ho avy ny protestation any aoriana any, tsy maintsy ho avy ny fanakanana hoe naninona moa zany re fondation natao nefa nareo ihany maninona zay tsy natsony, sa zay ve tsy manana ny mot afaka hoentinay koa anatin'izay zavatra zay. Ka ianareo zany tokony porteur n'izay zavatra zay, fa reo daholo ny acteur rehetrarehetra avondrony zahay dia zahay nitondra ny feo, satria feo tokana zay no mila hoentiny rehetrarehetra zany am'izao hoe ndao amoaka feo amin'ny zavatra rehetrarehetra resantsika io de zay no tokony voasoratra any anatin'le concertation, zay no tokony ho hita any anatin'le lampanorenana. Ka raha tsy hita ao anatin'le lampanorenana zay de nareo no tompona andraikitra, satria nareo no mitondra ilay izy am'izao, nareo no porteur an'ilay izy am'izao fotoana zao. Izahay manampy anareo, manotrona anareo. De izay koa ngamba ny ataoko hoe tokony hitambarantsika rehetrarehetra tompona andraikitra hoe ndao anao fehiteny hitambarana ho arosony ministère, de am'izay fotoana zay tsika tsy fanome tsiny intsony hoe anareo parlementaire, anareo OSC na anareo zao no tena tsy nanao, fa io ary ny tolo-kevitra avy aty aminay tanteraka izy tsika rehetrarehetra, tsy tanteraka moa izy eo tsika mandinika hoe iny antony tsy natanteraka anazy. Ary ny manakaiky anah ngamba ny farany de hoe le resaka partage d'expérience, tsy haiko nao valiko zao na any amin'ny farany. Rehefa feo iny valintsika any amin'ny farany omentsika ny UNFP indray le resaka hoe renforcement de capacité.
Saotra tompoko. Mahakasika ny renforcement des capacités indray zany araka ilay niteneniko foana hatrizay zany amin'ny interventionko hoe en tant que partenaire technique et financier zany ny NFPA dia manampy amin'ny fanatanterahana ny programme-n'asa ny gouvernemanta. Raha ohatra ka hiresaka antsika ny resaka hoe renforcement des capacités, ny renforcement des capacités zany ho an'ny vehivavy dia tsy maintsy miainga amin'izay inona ny lesoka tsy ananan'ilay vehivavy, ahafahany manana an'izay le resaka confiance en soi, ahafahany anana an'izay le resaka leadership, ahafahany zany hitondra ny hevitra sy ny zava-mahasoa ny vehivavy ao anatin'ny sehatra na any amin'ny eo amin'ny fiarahamonina misy azy na any amin'ny sehatra asa tsirairay misy azy. De ny renforcement des capacités zany tsy hoe miainga avy aty amin'ny UNFPA no hoe na ny partenaire technique rehetra na ny olona ny inona moa zany partenaire afaka manampy ity ny tematika tokony ho atao, fa kosa miainga amin'izay besoin sy ny lesoka tsy hita eo amin'ilay vehivavy ka ahafahany mandray an'izay andraikitra apetrakitsika ananantsika vehivavy zay. De ny UNFPA zany moa arak'ilay niteneniko hoe anisan'ny manana an'izay mandat amin'ny fampiroboroboana ny fandraisan'ny vehivavy anjara sy ny ady atao amin'ny herisetra dia amin'ny alalan'ny fiaraha-miasanay amin'ny ministeran'ny mponina, misy koa ny ONG zay partenaire miara-miasa, misy koa ny resaka réseau des femmes zay iarahanay miasa foana koa. Amin'ny alalan'ireny zany izahay no manatanteraka ny fandraisanay an-tanana, ny fanampiana na ara-teknika na ara-bola amin'ny fanatanterahana ny renforcement des capacités. Donc zany ny tena hoe précision par rapport amin'ilay izy hoe quel type de renforcement des capacités et quelle thématique zay zany miankina amin'izay le resaka le besoin. Fa par contre ny hoe fandraisana andraikitra na ny contribution, mialatsiny moa fa lasa tsy voalaza tsara le izy raha ohatra ka hoe avadika amin'ny teny malagasy. Ny contribution zany amin'izay resaka hoe appui technique et financier zay de ny UNFPA sy ny autre agence ao anatin'ny système des Nations Unies, ary tsy ny système des Nations Unies rery ara fa misy koa ny partenaire hafa na ny bailleur hafa zay afaka manampy amin'izay resaka renforcement des capacités zay suivant ny besoin le vehivavy. Saotra to. Makasitraka ho an'ny CNFM indray inona ny asa azo tsapain-tanana? Eny tompoko, raha izahay eo anivon'ny Conseil national des femmes de Madagascar de zay le fanabeazana izay no tena ataonay. Misehatra izay any amin'ny éducation citoyenne, zany hoe misible kokoa zay ny ankizivavy sy ny vehivavy mba hanana an'izay le hoe toe-tsaina miabo. Io mantsy ny araky ny lazaiko teo hoe ndraindray le système fanabeazana malagasy koa nametraka an'izay hoe vehivavy ambany, s'effacer, on nous a éduqué hoe que les femmes s'effacent. Zay ny fiarahamonina antsika, parce que si les femmes parlent, si les femmes osent, ça fait peur aux hommes. Zay ny zava-misy, réalité zany. De zay zavatra zay no ijoroany CNFM, ampianarina ny ankizivavy de mbola kely izy aloha de efa ho sahy hiteny ao anivon'ny fianakaviany. Ao mantsy ny sekoly voalohany. Tsisy olona hoe tonga de hivelatra be zany à l'extérieur raha tsy ao an-tranony aloha izy miaina an'izay zavatra zay. De manabe amin'izany ny CNFM any amin'ireny sekoly reny. Misy fotoana zay manokana fotoana any amin'ireny sekoly reny, tena hoe misible ny ankizivavy mpianatra hoe ahoana no avinareo, sahiny teny, aza manaiky ambanibanin'olona eo amin'ny resaka hoe asa reny, manentana izahay, tsy hoe misy asa natokana hoe ty asa ho an'ny lehilahy, ohatra hoe ty amintsika zao mpamily fiaramanidina ohatran'izany hoe natokana ho an'ny lehilahy. Non, amin'izao fotoana zao ny asa rehetra de efa accessible ho an'ny vehivavy, hoe polisy, commissaire, inona, misy asa ohatra hoe ingénieur ny mine reny, ohatra hoe tsy natao an'ny vehivavy zany asa izany, nefa tena vitan'ny vehivavy zany. Ary misy ny vehivavy tena hoe mahiran-tsaina, tena hoe afaka sady tafavoaka amin'iny fianarana iny izy, no rehefa miasa amin'iny sehatra iny izy tena hoe mi-exceller tsara amin'izay domaine zay. Ka zay zany no asa ataon'ny CNFM. Faharoa, manofana koa zay fahaiza-manao an'ireo olona zay efa ohatra hoe voafidy, ohatra hoe reny député, ny maire, hoe manofana an'ireny zay mba hiakatra foana ny fahaiza-manaon'izy ireo, satria
Araka le nitenentsika teo mbola vitsy izy ireo na de fa hoe miakatra foana raha isaky ny tao-piasana mba ho modely zany zareo reo. Raha tsy teny afa-tsy ny maire zao 125 nisan'ny listan'ny maire voarainay sur 1695 communes. Hitantsika am'izay le pourcentage mbola eo amin'ny 5% tompoko 6% eo. De nahazo tantsorika moa zay avy tany amin'ireo mpamatsy vola hoe ho faninareo maire vehivavy reo mba hijoro izy mba ho sa au moins kosa zany le mba hitan'ny olona voafidy hoe zany ka vehivavy tompon'andraikitra mahomby izy eo amin'le commune misy anazy. Zay zavatra zay tena hoe miteraka effet de levier, tena hoe na ny ankizy vavy ary vehivavy ny maire anay ato tena nihetsiketsika le commune voateny tatsy hoe commune Tsararafa. Effectivement efa 3 mandat le maire ao Tsararafa vehivavy fa zany ozy nareo vao mamory olona feno ny trano. Zany zany hoe modely tiana ho azo amin'ireo maire vehivavy reo. De manofana an'izay faiza-manao zay amin'ny resaka leadership, amin'ny resaka ara-teknika mihitsy hoe inona moa ny andraikitry ny maire zany, inona ny lalàna mila fehezin'ny maire zany, inona no sampanasa iandreketany satria tena betsaka ny andraikitry ny maire. Indraindray manko tsika hoe mieritreritra ho anivon'ny commune de ohatran'ny hoe maivamaivana le maire fa rehefa dininao io responsabilité ny maire io tena mavesatra io. Ary amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy na ara-bola na araka ny lalàna na fitantanana ny olona sécurité inona tena hoe complet ka mila faiza-manao zany zavatra zany. De zany koa no antom-pisian'ny Saina FM. Manofana koa zay misy olom-bavam-bahoaka mba ho sensible amin'ity resaka mira lenta ty koa ry zareo. Efa misy ny caucus genre fa mba ho effet tache d'huile mba ho betsaka zany no afehan'izay mira lenta zay ka ny anatin'ny fanaovana lalàna any zany mba ho hita taratra le fidiran'ny mira lenta mba hihena zany reny lalàna misy discrimination any anatiny reny. Zany sehatra zany no iasanay. De eo amin'ny resaka plaidoyer any koa zany no tena zay zany ndraindray tsy de tena sur terrain loatra fa hoe raha misy ny plaidoyer ohatra hoe misy reny fanendrena gouvernemanta reny membre ny gouvernemanta de manao plaidoyer zahay hoe mba considéreo ny candidature féminine. Misy reny politika apetraka reny de manao plaidoyer zahay hoe ampidiro any anatin'le politika rehetrarehetra sectoriel reny ny mira lenta. Ohatra hoe raha misy crise lalovan'ny firenena reny tsy maintsy milatsaka ambany miarikarentsika milatsaka ambany ny indicateur rehetrarehetra de amin'ireny zay rehefa ho raikitra ny politique de relance indray rehefa aveo satria raha mandalo crise ny firenena tsy maintsy miaina relance de manao plaidoyer koa zay hoe ampidiro any anatin'ny politique de relance ny zavatra ho atao jerevony vehivavy. Raha misy ny vehivavy very asa be noho le crise ahoana no réinsertion-dreo rehefa aveo. Zavatra ohatrohatr'izay zany no sehatra iasan'ny Saina FM. De azafady kely misy an'le fanontaniana mety efa aty aminay koa le leadership féminin de asiko resaka kely io. Fahitany avy amin'ny Saina FM anio tsika vehivavy malagasy betsaka ny leader. Marina hoe miaina contradiction za tsika, marina hoe miaina anaty fantrano tsika fa tsy midika akory zany hoe voapepo daholo ny moral ny vehivavy malagasy. Tsy midika akory zany hoe de tena tsy afaka anao inona le vehivavy malagasy na ny any fotony fa misy tena vehivavy tena leader. Ohatra fotsiny raisiko amin'izany misy fotoana zay le mankany ambanivohitra reny manentana, misy fotoana zay tany amin'ny faritry Majunga hoe anofana vehivavy leader. Iza daholo ny vehivavy amin'ity commune aty hoe mba efa hita hoe dynamique ho fanina andray anjara. Tam'izay mo resaka accès à la terre le izy gaga nefa zay tonga tao amin'le commune kay nefa ny maire adjoint vehivavy tonga de izy nandray anay tao nanao discours nipetrapetraka mihitsy zay rehetrarehetra raha gaga hoe atsika ty tady vehivavy kay fa vehivavy kay nefa mandray andraikitra amin'ity commune aty. Zavatra ohatr'izany tsy eritreretinareo fa commune lavitra be ambanivohitra be mandeha tongotra miala ny lalan'ny tomobile vous voyez des femmes leader ary tena hitanareo izy hoe zay vonona ampandroso an'ity commune aty zay efa nandeha tary resaka tontolo iainana. Tiako hiaviana amin'izay hoe tantsorika ny ilaina tena hoe mirelever midetecte an'ireny aiza le vehivavy leader de ho fanitsika ireny de mino aho fa hitombo ny isan'ireo vehivavy efa mandray andraikitra ireo
fa tena misy na any amin'ny tontolo ambanivohitra. Eto andrenivohitra koa moa de misy. Jerentsika koa reny resaka société civile reny. Fa betsaka neny vehivavy amin'izao mitarika ny société civile. Izy mihitsy ny lohany. Ary ny tena mahavelo-panantenana de ny tanora. Betsaka ny vehivavy tanora amin'izao tena hoe samy mandraindraikitra mihitsy hoe mitarika fikambanana, mitarika mouvement. Reny tolona reny moa ny rahantsika nahita. Hoe vehivavy tanora kely tsisy tahotra fa tena hoe maneho ny heviny izy amin'le fitakiana. Ka reny zany ny antsoina hoe porte d'entrée na hoe lalana hidirantsika any amin'ny changement. De reny zany no araraotintsika hoe tato anatin'ny 10 taona tena niroborobo zay hoe fitatana ny tanora izay. Tena hoe samy mandraindraikitra ny tanora fa tsy andro hoe 20 taona, 90 taona zay vao hijoro hitarika fikambanana any amin'ny société civile. Amin'izao fa 20 taona ny ankizy efa feno. Ka tiako hiaviana amin'izay hoe misy zay leadership féminin zay ary any amin'ny mbola fahatandroana ilay izy de efa misy. Fa de antenaina ny atao amin'le FNUAP tena hoe i-accompagner an'izany programme zany. Fa zay moa de vonona ny traikefanay de any amin'le fanofanana. Ka raha misy ny fanambarantsika rehetra hery tsika eto ambony latabatra eto sy nareo le manatrika de mino aho fa hitombo izay fahaiza-manao amin'ny leadership féminin zay. Misaotra anao ny avy eo amin'ny Gender Leaks. Eny tompoko. Mikasika le lalàna après décision ny haute cour constitutionnelle marobe miezaka efa natao. Nanao mise en conformité amin'ny constitution satria io aloha ny mbola iaignana amin'izao. De atelier maromaro natao fa restreint kokoa zany les membres. Plutôt des techniciens constitutionnalistes natao nalaigna tao sy ny tribunal administratif. Fa tegna nalaigna antsipiriany mihitsy hoe ty ny article 1 qu'est-ce que la décision de l'autre cour natao tableau mihitsy hoe afaka mamaly azy tsiraidraiky. De efa vita moa zay, efa nahitana valiny jiaby, efa afaka miroso ary fa saika nalefa. Fa le olo vonona andray azy ndray ohatran'ny tsy de nagnaja loatra le esprit tokony hitondragna le texte satria nisy esprit ny nitondragna azy io tamin'ny voalohany ka raha vao tsira de aleo najana aloha. De tsy opportun koa izy satria vu les crises tamintsika teto. Marobe ny changement, marobe ny raha mbola tsisy stable zany. Fa entre temps kosa zay zavatra ataonay surtout amin'ny agnaran'ny FPFE zay point focal ny Gender Leaks zay zavatra ataonay zany manao plaidoyer amin'ny toerana rehetra ataonay lasa transversal mihitsy le fagnazavagna le lalàna. De niezaka nataonay koa nanao copie ny faindrindra ny vehivavy sy ny zazavavy satria igny no ahafahany mianatra, igny no ahafahany manana carte d'identité sy ny iaignany amin'le vie ma-citoyen azy. De misy 25 000 copie natao tamin'izay. Fa ny zavatra tsapanay raha anao approche tokony miaraka ihany lehilahy sy vehivavy. Fa lehilahy manko efa somary ambony izy par rapport amin'ny viavy tsy manino aby zany. Antsika tsy teny hoe ampidino indray nareo lehilahy fa zay viavy hiakatra non. Antsika no manao ezaka atratrarantsika azy. Zay vao afaka mifanakalo hevitra, afaka maka décision miaraka. De ny zavatra tsapa koa ny autorité traditionnelle tsy azo ialagna mihitsy satria mbola toteny le bien que antsika républicain tsy maintsy mandray amin'izay satria le pratique néfaste rehetra ne miainga amin'ny le fombafomba sy amam-panao rehetra. Ary le magaga amin'izay tsika vehivavy no manao transmission ny fomba amam-panao. Hoe viavy anao vehivavy io ndana magnambady fa zao. Anao vehivavy koa moa mbo andeha hagnano député. Anao vehivavy io zao matetika antsika vehivavy ihany ray aman-dreny le tsy mahafantatra manao zany, mbola vitsy kely le mahafantatra. Zay ilagna hoe midina ifotony mihitsy mampianatra ny be sy ny maro ay. Éducation citoyenne zay ma tegna ilaigna amin'le raha. Fa ny pratique néfaste tegna sakana be koa ho an'ny vehivavy le tsy fanagnam-bola. Les dépenses dépendance amin'ny lehilahy. Vao teraka antsika de efa papatsika mikarakara, anadatsika mi-assurer sécurité tsika, magnambady antsika mbola epon'le lehilahy koa ndraindraiky. Donc igny ialagna de efa misy koa autonomisation économique des femmes resaka OIF zany teo regny tegna manao azy.
mba ahafahany vehivavy manana zay indépendance ilaigna autonomisation économique mba ahafahany manana ny azy satria raha andray anjara amin'ny élection mila volana e zany eza vola bazary ny ve angalarana andehana agny tsy ho tafita lavitra izy de zay mikasika an'igny fa le texte efa vita fa après n'ity fanavaozana ty angamba mety mahita hevitra ihany avaozina foana izy de rehefa tegna andefa izy tsy maintsy antsona andray mandeha ny société civile rehetra jereka tiany hafaran'le texte fa tsara kokoa ngamba après refondation satria mety misy hevitra hafa foagna koa de mikasika leadership féminin izy io tegna marobe fa tsy synergie d'action samy manao ny azy de matety conflit de leadership no misy amin'ny vehivavy donc mila changement de mentalité be koa amin'io samy mahay mitariky manko de mihevitra hoe ny anahy foagna marigna na iry foagna nefa tsy ho tonga amin'le vision commune atsika tsy ho tonga amin'le agenda commune atsika raha samby tanano azy fa tokony mahay miaraka zay angamba fa mbola maro miezaka aloha amin'le resaka succession igny tokony jerena koa ny lalàgna nefa mametraka fa le pratika ary mbola maro vehivavy tsy afaka mandova mbola maro sakasakana madinika karaha zay tsy maintsy jerena tsikelikely jerena ifotony mihitsy ijerevagna azy agny no tegna misy obstacle. Eny azy toko lava de lava ny fotoanantsika tamin'ity atoandro ity ialana tsiny sady ho anareo tsy afaka nametraka fanontaniana mbola isa hatrany moa ny fandarana iatsonantsika rehetra omena 2 minitra farany avy izy efa hatramin'ny dia marana ny fandarantsika amin'izao fandarana manokana izao Ramatosy Rimbamboka. Misaotra betsaka tsika rehetrarehetra aloha zay manaraka ity fandarana ty any amin'ny onjam-peo any sy zay manatrika tokoa moa zany manaraka amin'ny sehatra maro samihafa amiko manokana ny vehivavy eo amin'ny sehatra ny politika tsy mora zany araka ny efa voalazako teo betsaka ireo ataoko hoe mihoatra noho ny lehilahy zany ireo vesatra zay mbola tsy maintsy atrenao raha miresaka politika tsika de hoe matetika ny misy lay immoralité politique resahana foana zany zay ny zavatra misy hoe bon politika immorale zany raha miresaka politika am'izao de surtout amin'ny contexte tato ato zay de hoe corruption généralisée ny politicien tsisy fanavakavana mihitsy zany fa tonga de hoe rehefa mpanao politika anao de corrompu anao zay ny fanaovana politika ho an'ny olona rehetrarehetra vao miresaka politika de intérêt personnel io fa tsy misy intérêt général koa ny anaovana an'izay zavatra zay miresaka politika tsika dia hoe bon tsy manana etika zany tsy manana valeur ny olona manao politika tokony ho dosoina izay fomba fijery zay ny fomba anatsarana an'izany dia amin'ny alalan'ny fandraisana anjara tsika vehivavy ao anatin'izay sehatra politika izay amin'ny alalan'ny fampisehoantsika vehivavy fa isika vehivavy dia manana ny valeur inné zay ananantsika manana ny ataoko hoe valeur incarnée tsika am'izay mahavehivavy atsika zay averiko ihany hoe ny fananantsika etika, ny droiture, ny modestie, ny honnêteté raha mijery anaty tantara mpanao politika atsika de manaovanareo comparaison maka mpanao politika anankiroa fotsiny jerevy vehivavy ty lehilahy de ohatriny ahoana nge zay apetraka eo amin'ny latabatra eo de la jerevana zany amiko zany de hoe mba tsy afahana manilika ny vehivavy ao anatin'ny tontolon'ny politika dia mila zany tsika mandeha am'izay hoe déconstruire lay norme sociale zay tsy mitovy inégalitaire zay ataoko hoe mihoatra n'izay resaka structure sociale traditionnelle zay resahana teo io mila apetraka mazava tsara hoe ny autorité traditionnelle de atreto ny fahefana ny manao politika nge tsy midika hoe andeha haka ny toeran'ireo autorité traditionnelle reo fa mila anao zany mahay mandresy lahatra za tsy tonga eto amin'ny toerako za avy amin'ny faritra resanao zany remarque kely fotsiny tsy hoe tsy hoentim-biaviny tsy nampisy maire tao fa tamin'ny élection farany teo de naverina ny fifidianana satria nisy olana de zay no mahatonga an'le izy mbola tsy misy maire zany ao amin'ny commune-ny Anosivelo aloha fa
io amin'ny alalan'ny fahaizanao mandresy lahatra amin'ny alalanao mampivondrona ny olona izay no mahatonga ny olona manara-dianao na tsy hanara-dianao. Ary tsy indriko manokana fa eto amintsika ny élection zay tokony ho source-na légitimation na hoe légalisation an'ilay pouvoir de lasa fasady fotsiny. Lasa fasady satria inona ny antony? Tsika tena minéglige an'ilay aspect idéologie, ilay débat politika zay tokony hipetraka rehefa hoe hiresaka hiditra ao anatin'ny politika tsika. Fa tsika mifavoriser ny culte de la personnalité. Zay foana ny zavatra misy arao tsara ny tantaran'i Madagasikara. Ny mpitondra teto amintsika na hatrany amin'ny farany ambany na chef fokontany ka hatrany amin'ny filoham-pirenena, lay culte de personnalité an'ny acteur politika foana no apetrakitsika. Hany ka ino no repéran'ny mpifidy? Mise référé amin'ny discours populiste sy ny oeraoera aussi izy fitenin'ny ankizy am'izao, zay ihany no repéran'ny leader politika eto amintsika zany fa tsy misy lay programme politika proposé mazava tsara. De izay zavatra zay no andraikitra sika. Ianareo anatin'ny fiarahamonim-pirenena, ianareo no tokony miezaka foana zany manetsiketsika an'izay am'izao fotoana zao aroso foana ary mitodika koa aminareo amin'ny refondation ihany koa satria zay le fanatsarana tokony hoentitsika ane. Hoe inona ny zavatra tokony apetraka am'izao fotoana zao mba ialana am'ilay pratika néfaste zay efa ratsy teo aloha de hoe tokony apetraka zany zay resaka hoe débat politika zay tokony lay idée entin'ilay candidat no isafidianana anazy fa tsy lay notorité na any amin'ny faritra misy anazy. Raha tsy zany mantsy dia manao jugement superficiel foana zany dia raha vao misy de jugement superficiel zay dia au détriment ny vehivavy foana. Tsika vehivavy foana zany na candidat io na ny olona rehetrarehetra misehatra misy atsika no lasa ambany fa ny lehilahy foana zany no manana an'izay sehatra politika zay. Fa amiko manokana dia zao sehatra zao de isaorana anareo sahady ato amin'ny radio sioka zany ataoko hoe mametraka ny toeran'ny vehivavy, ny sehatra moa zany ahafahan'ny vehivavy mifampizara sy mifampidinika ohatran'izao fa inoana angambany hoe mbola ito foana ny fifampizarana traikefa sy midinidinika ohatran'izao fa de mankasitraka anareo nanasa ny tenanay misaotra ihany koa ireo mpiaino rehetrarehetra sy mpanaraka n'ity onjam-peo ity. Mankasitraka anao INFP. Teny kely afaka arosonay zany dia voalohany indrindra aloha tsy misy fampandrosoana maharitra raha tsy misy ny fandraisana anjara sy ny fampandraisana anjara feno ny vehivavy amin'ny sehatra amin'ny antanatohatra maro samihafa. Faharoa manaraka an'izay ny voiziko foana atao anatin'ny fandraisako fitenena na ny fananantsika ny resaka politika national amin'ny fitovian-jony lahy sy ny vavy zay anisany zava-dehibe tokoa ny fankatoavana azy mba ahafahany tsirairay avy mandray anjara amin'ny fanatanterahana ny tetikasa zay ny volavolaina tao anatiny zay mandray ny sehatra rehetra na avy any fotony na avy aty na jusqu'au niveau ana macro. Faharoa manaraka ny fahatelo manaraka an'izay ny resaka voalaza teo foana moa ny hoe ahoana ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny vehivavy zay voalohany indrindra aloha zany miankina amin'ny vehivavy ihany koa ny fanamafisana ny fahaiza-manaony satria na eo ny fampiofanana maro samihafa raha ohatra ka tsy mandray ny vehivavy de tsy afaka hivoatra mihitsy. Donc mifandray amin'izay ny resaka changement de comportement. Changement de comportement zay miainga amin'ny vehivavy tsirairay avy koa satria araka le ny voalaza teo misy amintsika vehivavy ihany koa ohatrany manambany ny fahaiza-manao ny vehivavy, ny fahafahan'ny vehivavy mandray andraikitra. Zay zavatra zay zany anisany zava-dehibe ary isika rehetra zay manaraka an'izao fandaharana zao na ny ato amin'ny trano na ny en ligne no tokony mandray andraikitra amin'izay fanovana sy fiovana toe-tsaina zay satria fotoanany am'izao fitondrana misy ny fanovana sy fiovana zao koa ny tokony hiovany tsirairay amin'izay zavatra zay. Dia ankoatr'izay moa zany de makasitraka sy makasitraka anareo zay mpandrindra, makasitraka antsika rehetrarehetra zay nandray anjara amin'izao
fandaharana izao satria tena ilaina dia tena ilaina tokoa moa manamafy ny teneniny madame la députée teo hoe tokony voizina foana zany ny fanomezana antotam-baovao, fanomezana information ny rehetrarehetra amin'ny alalan'izao zavatra fandaharana nataonareo zao misaotra toko. Mankasitraka ny Conseil national des femmes. Zahay avy ato amin'ny Conseil national des femmes dia zao ngamba no amarananay ny fitenenana ho antsika vehivavy, afatra ho antsika vehivavy malagasy zany. Tsika vehivavy dia maro anisy eto à Madagasikara. Ka tsika vehivavy ireo manana ny hery any anatintsika any. Manana koa tsika ny fahazavana. Zay hoe lumière. Any anatin'ny tsirairay zany misy an'izay fahazavana izay. Ka ny afatra apetraka dia hoe aoka tsika tsy ho ataontsika takona anatin'ny aizina le fahazavana any anatintsika tsirairay avy. Io le hoe rehefa éduqué ianao, rehefa mahazo fahalalana ianao dia mamiratra le lumière any anatinao. Ka tsy tokony zany ho ataontsika ambanin-javatra ireny tantsorika ireny, fa ireny koa no manampy antsika hoe midécouvrir na ny tenantsika aza hoe kaiza ty kay ohatran'izao, kaiza ty mahavita zavatra. Ka zay zany ny afatra mba tiako koa izy ty voaraiko tamina fiofanana azavelako ho takoana ny hafa ny fahazavanao. Ny tsirairay samy manana ny fahazavana. Fa raha manaiky koa ianao ho takoana ny hafa dia takona ianao. Dia zay zany le fasahiana mijoro. Raha misy ny zavatra hainao dia mijoro. Raha misy ny zavatra afaka hiseharanao dia mijoro tsika eny amin'ny fiarahamonina. Satria samy manana herijika na ny lahy na ny vavy. Samy manana ny force-ny, samy manana ny talentany. Asehoy ny talentanao. Aza manaiky hoe ho ambanimbanian'olona fotsiny dia tsy ampiseho ny talenta ao anananao. Fa ho anay zany dia hoe raha mitambatra isika vehivavy, raha mirahina isika vehivavy dia havita zavatra. Ary ny fampandrosoana an'ity firenena ity dia miankina amin'izay fandraisana anjara ny vehivavy izay. Ka dia mankahery antsika ho avy moa zao ny 20 mars, andro fankalazana ny zon'ny vehivavy dia zay no afatra ampitainay hoe mila tsika mirahina dia manova zavatra eto amin'ny firenena. Mankasitraka ny Genderlix. Afatra angamba ho an'ny vehivavy koa hiaraka isika, hiaraka androso ary hiaraka ampandroso ty firenentsika ty. Matetika ane le égalité homme-femme tsy dia lehilahy loatra ny sakany fa tsika samy vehivavy. Donc mba hiova tsika tegna ho tia tanindrazana marina, ho tia mpiaramonina amintsika, ho tia le fihavanana zay tegna hijoroantsika malagasy zay. Dia ho hita taratra amin'ny fiainantsika na an-tokantrano na amin'ny firenena ny zay fitiavana fihavanana zay. Misaotra tompoko. Eny ary toko kilasy toko vavy eto no mofarana ny fandarantsika tamin'ity anio ity hankasitrana isika rehetra naharitra ny jery sy ny haino izany hatramin'ny farany. Isaorana manokana ianareo tato anatin'ny efitrano naharitra tao anatin'izay ora maromaro izay dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.